Ny amin'ny valora alina miarabantsika rehetra any tokantrano any manaraka izao fandarana mivantana avy aty amin'ny lapam-panjakana Iavolo izao miarabantsika izay manaraka ny televiziona malagasy ny radio Madagasikara ary ainao manjery tsy miankina manana nosy fandarana manokana hita fa ny filoha Andry Rajoelina amintsika vahoaka malagasy amin'ity alina ity miaraka amiko eto ny namana Abraham Zafy avy amin'ny TV Plus Madagascar eo ihany koa Karafenisoa avy amin'ny Real TV ary rabaina ihany koa ireo olona nasaina anatrika izao fandarana manokana izao miainga mivantana avy ety lapam-panjakana ety Iavolo amin'izao fotoana izao andeha hoasaitsika ampanajana ny filoha Andry Rajoelina tonga hoeto amin'ny toerana itafatafany amin'ny vahoaka malagasy ity. Républicaine Madagascar. Natikana wakati mana nasarutani alana tiasa kana
sarotra tokoa matokana ho aoka tsy manao. Mamerina ny araba ho antsika rehetra izay manatrika izao fandaharana manokana sy mivantana avy ety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha hita fa ny filoha Andry Rajoelina amin'ny vahoaka malagasy. Miarabanao Andriamatoa Filoha. Ny voalohan-teniko dia miaraba aloha ny vahoaka malagasy tsy vaky volo izay liana ary manaraka izao fandaharana manokana izao. Ampitiavana no hitsidiako ny tokantrano ny malagasy tsirairay avy ary ampitiavana ihany koa no andraisana anareo izay notsongaina ho solitena ny be sy ny maro na ny olobofidy fa indrindra ianareo ampanjaka Tangalameny, Lonaky, Olombe, Sojabe, Printsy sy princesse izay tonga eto. Nasaiko manokana nareo satria ray aman-dreny olobe ny firenena. Amin'ny maha olobe anareo zany dia ho vavolombelona ny teny izay avoaka ary araka ny lazaiko dia hoe ny marina tsy mba maty. Eo anatrehanareo ray aman-dreny, eo anatrehanareo folo alin-dahy, eo anatrehanareo solitena isa-tsokajiny, olombofidy, olombotendry. Betsaka ny resaka entina ampizarazarana antsika. Raha mbola viza foana ny za, tsy ekeko ho zarazaraina ny firenena, tsy ekeko ho zarazaraina ny malagasy. Ka ny marina sy ny marina ihany ary ny marina trano no etotsika ampandrosoana ity firenena ity. Ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana, ao anatin'ny firaisapo, ao anatin'ny firaisan-tsaina. Tsy misy ny tokony ahilikilika, tsy misy ny tokony avakavahana fa malagasy iray tsika na fon'Andriamanitra ho ray ity nosy malalantsika ity. Miaraba ihany koa anareo telo mianadahy izay mpanao gazety nitsongaina tao anatin'ny maro noho ny hevitra avoaka anareo, noho ny fahalalahana sy ny fahaizana anananareo anatin'izany fikirakirana ny asa fanaovana gazety zany. Vonina amaly ny fantaniana rehetra izay hoentinareo telo mianadahy ao anatin'izao fandaharana manokana izao. Ary ny farany fa tsy kely indrindra, ny safidiako manokana le hira izay nalefa tao satria ny fiainana rehetra dia mila kinina amin'Andriamanitra. Mavesa-danja iny fa tsy ho voasaboasako eto fa samy mitsakitsako any an-tsainy ny hafatra izay mifono ao anatin'iny hira izay ankafiziko manokana iny. Ny Andriamatoa Filoha izay telo mianadahy moa araka ny nambaranao teo zany no notsongaina hitondra ny marary amin'ny vahoaka any anivon'ny fiarahamonina any. Araka ny nambaranao teo dia malalaka ny fantaniana ho apetrakay aminao ary tena malalaka tokoa no inonay fa amalinao an'izany ho falianao amin'ny kitsipo, izany hoe ireo loha hevitra tena mafapana eto anivon'ny firenena no horesahanay telo mianadahy aminao amin'izao takariva izao fa volana vitsivitsy dia hifarana ny fepitaona iasanao Andriamatoa Filoha. Ho atomboko amin'izay angamba aloha ny resaka taritresaka voalohany tsara raha manao karazana bilan kely angamba no ilazana azy ny zava-bitanao tao anatin'izay efa taona mahery izay. Ya fotoanany koa zao miora ny ahafahana mametra mandinika ny ireo asa izay natao nandritra n'izay 5 taona latsaka kely nitondrako ny firenena izay. Satria eto am-Penoana dia milaza fa ny vahoaka malagasy irery ihany no afaka mametra ny asa vita sy ny asa natao sy ny fifanarahana tao anatin'izay 5 taona izay natao izay. Betsaka ny asa vita nefa eto am-Penoana dia miteny koa hoe mbola maro be
ny zavatra tokony ataony satria midadasika Madagasikara ary be loatra ny fahatarana zay iainantsika ankehitriny. Hiezaka ny amitsina an'izay hoe efataona satria raha ny asa vita ao anatin'izay efataona sy tapany izay dia maro. Eto dia ilaza isaky ny sampana tsirairay avy miora Abraham ary Gasikara raha hoe ny resaka bilan aloha no resahana. Tiako milaza amintsika fa tao anatin'izay fepitaona nisan'ny gouvernement sy nandraisako ny fitantanana ny firenena izay dia 4198 nisan'ny sekoly na salle de classe natao teto amin'ny firenena. Hoavan'izany betsaka izany satria 209 000 nisan'ny zaza malagasy nahazo indray zany toerana ianarana. Zay toerana lehanao manerana Madagasikara dia misy fododrafitrasa avokoa. Ray zay resakitsika hoe mianatra tsy misy boky aza sahirana, mianatra misy boky sahirana, fa vao mainka mianatra tsy misy boky. Zay ny antony nametrahana hoe ndao tsika mba anamboatra anao boky, anao dictionnaire ka 10,080,583 izany hoe folo tapitrisa mahery ny boky ny zarena tamin'ny zanaka malagasy. Ho an'ny olona tsy mananjanaka mianatra any amin'ny EPPCG mety tsy mahatsapa an'izany, fa ny zanaka malagasy tompoko dia misitraka an'izany avokoa. Akoatra ny tablier zay alehanao rehetrarehetra manerana any Madagasikara, tia manao tablier daholo zao, manao sandale. Ary ireo mpianatra zay tena sangany dia mena bicyclette, mena tablety, zany zany ny eo amin'ny lafy ny fampianarana. Ny amaranako ny fampianarana dia ny resaka cantine scolaire, ny sakafo any ampianarana. Nisy budget goavana be mihitsy natokana tamin'izy io, ary tamin'ny taona tany amin'ny taona 2018 any 200 000 latsaka nisan'ny olona nisitraka an'izany cantine scolaire zany. Fa tamin'ity fitondrana ity dia 1447 EPP, zany hoe 368 000 nisan'ny mpianatra nisitraka cantine scolaire, ary amin'izao 2022 hiditra 2023 zao dia 728 000 ny olona misitraka an'izany cantine scolaire zany. Zay ny teneniko anareo hoe tsy zay olona mitabataba vitsivitsy na olona miteny mafy no manana ny rariny, fa ny olona rehetra any ambany volo any dia mahatsapa niezaka ataony zao fitondram-panjakana zao. Miteny anareo mbola tsy afaka ao anatin'ny fahantranotsika ekeko zany satria fa latsaka lalina loatra ity firenena ity. Ary zay no antony zay hoe tsy maintsy ataotsika zay ampisandratra n'ity firenena ity mba ho firenena mandroso. Misy zavatra eo amin'ny lafin'ny fahasalamana vao afaka maly ny antsoan'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka, monsieur le ministre, mba omeo anahy kely mikasika ny tantaran'ny hôpitaly eto Madagasikara. Meny monsieur le ministre anahy ary eto ny saritako ny sain'ny vahoaka malagasy ray manontolo. Ny hôpitaly zay natsangana teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny 1891. Ny hôpitaly voalohany teto dia ny hôpitaly zay io hôpitaly io moa zany dia hoe Soavinandriana, satria ny ampanjaka no nanao an'io, ny Ranavalona fahatelo. Io Soavinandriana io, mpanjaka Ranavalona fahatelo nanao an'io. Zay natao hoe Soavinandriana, Andriana Manasoa. Zay le tantaran'ny firenena tamin'ny 1891. Avy eo tonga ny frantsay dia natao hôpital Gérard Aérobique. Vita zay dia natao hôpital militaire rehefa tonga ny président Ratsiraka, dia hôpital militaire. Zao ny saritako ny saintsika vahoaka malagasy ray manontolo.
raha resaka fahasalamana ny mponina mitombo fa mifododrafitrasa teto amintsika tompoko dia tsy mitombo. Io ny hôpitaly militaire tamin'izany hitantsika io. Eto dia ny hôpitaly natao teto à Madagasikara nanomboka tamin'ny 1891 mandra-patonga tamin'ny 2015. Madagasikara mpanao gazety tsara fa mba jerevy tsara le chiffre avoakako reto afaka manao analyse ianao dia misy fanontaniana mba tiako apetraka ao ho an'ny reo mpanao politika. Ary tadivo tsara satria zay ny natsoko anareo ray aman-dreny ampanjaka reto satria marina sy ny chiffre zavatra rehetra zay avoakako aminareo eto dia tsy misy nofinofo fa tena zavatra tena izy. Ny hôpitaly nanomboka tamin'ny 1891 ka hatramin'ny 2015 5 ny hôpitaly nanerana nosy. Ny hôpitaux universitaires, ny hôpitaly lehibe zany, tsy miteny hôpitaly kely fa ny hôpitaly lehibe. Ny hôpitaly any Diego ao nareo ray aman-dreny tamin'ny 1801 natao. Ny hôpitaly tao Fianaratsoa tao Tambobe tamin'ny 1802. Ny hôpitaly tany à Toamasina ao Toamasina Analaknina tamin'ny 1803. 1900 zafady tompoko 1900. Ny hôpitaly eo a Befelatanana tamin'ny 1926. Ny hôpitaly maternité ao a Befelatanana tamin'ny 1957. Ary ny filohan'ny repoblika tokana nanao hôpitaly teto akoatrantsika zao dia ny président Philibert Tsiranana tamin'ny 1965 nanao any HGRA. Zay ny natonga anahy tamin'ny tetezamita tsisy famatsim-bola nanao hôpitaly isaky ny Renvo partany. Nanao tany a Mahajanga, nanao hôpitaly tany a Toliara, nanao hôpitaly tany Fianaratsoa, nanao hôpitaly teto Antananarivo. Dia nitokanana tamin'ny teto Antananarivo ny hôpitaly manara-penitra teto nitokanana tamin'ny 2012. Zay ny hôpitaly eto a Madagasikara. Fanontaniana mba tiako apetraka Gasikara manontany ny filoham-pirenena zay mbola eto manontany ampitiavana fa tsy fampiananana. Reo filoham-pirenena zay mitondra teto mba afiry ny hôpitaly nataony zareo teto Antananarivo na manerana ny Madagasikara. Fanontaniana zay. Tompoko lahy sy tompoko vavy ianareo rehetra zay manatrika etony. Ny hôpitaly natsangan'izao fitondram-panjakana zao tao anatin'ny efa taona sy tapany 20 tsy resaka rendrarendra zany fa fitiavana ny vahoaka malagasy. 20 ary anisan'izany ny hôpitaly zay efa nitokanatsika hitanareo tao io any a Morondava zao ny hôpitaly ataotsika. Mendrika an'izao ny vahoaka malagasy hatrany Mantsara, Ananalava, Mampikony, Akilizato, Maintirano, Antsalovy, Manandriny, Vohibato, Ambomasoa, Belohandroy, Vondrozo, Ivohibe, Tanambomanapotsy nanovana hôpitaly avokoa amin'izao tsika miteny zao. Ary faharoa ao anatin'ny tetikasa zay atao ihany betsaka ny mila fahasalamana zany. Ary raha fa tsy manana fitaovana ianao dia sahirana. Scanner 10 efa tonga ao zay apetratsika ao amin'ny hôpitaly militaire, apetraka any Ambatondrazaka, any Fort Dauphin, any Anosibe, Sambava, Marantsetra, Fianariveste, Manakara, Morondava ary Mantsitsara. Mbola hôpitaly zay teneniko zay izahako fitininy fa raha ny zavatra vitatsika no tantarainy eto na maraina ny andro ary tsy ho vita. Zay ny zavatra razeko aminareo. Betsaka ny olona marary voan'ny cancer du sein. Rehefa niara-niasa tamin'ny tompon'andraikitra sy atokony
dia manodidina ny 1600 eo ny olona voany cancer ny sein na ny nono ary io a nefa sitrana somatsara io raha détectena meloa dia ny vehivavy mihoatra ny 7 taona indray mandresa taona farafakeliny any tokony manao an'izay détection zay. Efa nanafatra tsika any rehefa ho tonga dia apetratsika isaky ny reny voaparitany ny appareil mammographie zay hoentina isorohana zany cancer na homamiadana ny nono izany. Ny resaka ambulance betsaka amin'ny fitondrana amin'ny fandimby 147 ny ambulance 4x4 zay isaky ny mitsidika toerana tsy maintsy manolotra ambulance. Ny ambulance dia entina anavotana ny ain'izay marary ary ny ambulance zay natao matetika nisy mitondra indray occasion be fa ambulance vaovao daholy ary misy ny appareil famonjena ny aina rehetrarehetra ao anatiny zany ambulance zany. Ezaka natao daholy zany ao anatin'ny fahasalamana. Ny fahasalamana nefa ny hôpitaly tsy mandeha ila ihany koa fa ao ropitsabo zay nanomboka tamin'izao fitondram-panjakana zao dia nametraka mihitsy ny toromarika mba hifandraika amin'ny filan'ny vahoaka ny asa rehetrarehetra zay atao. Zay ny nanaovana ka resaka fahasalamana ihany dia nametrahana ny hoe nanaotsika recrutement ana 4500 na 500 ny mpiasa ny fahasalamana lasa fonctionnaire avokoa. Zany zavatra lazaiko anao rehetrarehetra zany tsy tsapan'izay tsy nanao, tsy hitan'izay minimikipy fa fantatry ny olona zay nahasoa. Zay ny zavatra lazaiko aminazy. Raha resaka eo amin'ny bilan ihany moa izy miora teo dia hiditrisika amin'ny resaka fitsarana ny tribonaly. Mba azontsika tsaina ve vao omaly tany Sainte Marie nisy nitaky ny olona tao hoe nisy olona nitondra sambo maty le moteur dia nidedavina le olona fa nisy loza nitranga dia manangataka le olona tao hoe mba avelao ny helika an'le olona monsieur le président mba mangataka zay fa izaho le olona roa zao dia hoe anafeny arivo atsinanana. Sainte Marie hatramin'izay na Madagasikara ny Madagasikara tsy nisy tribonaly. Mba azonareo an-tsaina hoe district anankiray tsy misy tribonaly. Itsika zao fitondram-panjakana zao no nanamboatra tribonaly any Sainte Marie ary tsy Sainte Marie ihany any tany Ambilobe, tany Tsambava, any Besalampy dia nanao ihany koa tsika fonja marobe satria tsy manaraka ny zon'olombelona ny olona voafonja zany dia ahintsy amin'ny lalana tsy mety zay nataony. Ny fonja zany tsy fanao enao ny fonja eto Madagasikara. Zany no zavatra nataontsika ary indrindraindrindra moa zany mbola be dia be ireo construction na fananganana foto-drafitrasa izay nataontsika. Raha resaka fonja ihany dia mahafantatra reo fa tsy hafaha zany tamin'ny président Ratsiraka. Tamin'izay zany nisy fonja farany natao teto Madagasikara tamin'ny 1982. Fa tsika zao manao ny fampandrosoana mirindra dia nametraka an'izany foto-drafitrasa rehetrarehetra zay no resahako teo zay. Ankoatran'izay eo ny stade satria tsy adino ihany koa ny tanora. Stady 20 no natangatsika tao ny tany Mahitsy, any Ambohidratrimo, any Ambalavao, any Afenerivo Atsinanana, any Iosy, any Ambovombe, Manakara, Ambositra sy ny maro tsy voatanisa nanamboarana kianja manara-penitra avokoa. Ny gymnase dia eo andalam-pamaranana ny gymnase tsika zao satria maromaro ny gymnase natao Fort-Dauphin, Sakaran, Ampany, Iosy, Maintrano, any Tuléar, any Mantsara, any Majunga. Betsaka ny foto-drafitrasa nataontsika. Ny tiako lazaina dia zao
ny zavatra rehetrarehetra nataontsika napetraka aloha mba hoe anatratrarana ny fahatarany Madagasikara dia ny fanaovana foto-drafitrasa manakaiky vahoaka sy ilain'ny vahoaka. Tsy misy olona na iray aza no afaka hiteny fa tsy ilaina ny hôpitaly. Tsy misy olona na anankiray aza nilaza fa tsy ilaina ny tribonaly. Tsy misy olona na anankiray aza nilaza fa tsy ilaina ny sekoly. Olona efa maty eritreritra izay miteny fa tsy ilaina zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny voizina sy lazaina ankehitriny ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana na ny resaka décentralisation. Nanao dingana goavana betsaka ao anatin'izany amin'izao tsika miteny izao. Satria raha tsy amitina fotsiny aho hoe inona indray ireny fitsinjaram-pahefana mihoatra no ny fampetrahana aloha ny foto-drafitrasa izay omena an'ireo eny amin'ny collectivité décentralisée ireo. Jereo tsara ary ny tantara tsy mba fanadiny. Mbola resaka maromaro moa fanontaniana napetraka reo eo rehefa avy eo. Fa ny tiako saritana ny saintsika fotsiny dia tandremo fa raha nanao ny bilan isika izay ho teneniko anareo tao. Fa raha nisy ny filoham-pirenena nametraka zavatra lova ho an'ny taranaka dia ny président Philibert Tsiranana. Tamin'ny président Philibert Tsiranana ny tatana efa nisy ny usine nanaovana ny Renault teto Madagasikara. Izy nanao ny aéroport voalohany teto Antananarivo, nitondra ny flotte Boeing voalohany teto Antananarivo. Ny ministère ao anosy rehetra reo na le hôtel Carlton Hilton io tamin'ny 1964 no natao Philibert Tsiranana nanao an'io. Ny ministère ny éducation nationale zao tamin'ny andron'ny Philibert Tsiranana no nanaovana an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Tiako lazaina aminareo betsaka ny zavatra natao. Fa zao mila mitandrina antsika. Satria nolazaina ny filoha Philibert Tsiranana fa olon'ny frantsay. Nolazaina ny filoha Philibert Tsiranana fa mpamadika. Dia nidorana grève ny mpianatra tamin'ny 1972 dia mainy hôtel de ville. Fa le olona nandorany hôtel de ville sy nitarika n'olona rehetrarehetra teny tsy nisy navita nanangana ny hôtel de ville na Antananarivo. Fa ny andro maire tanora tamin'ny 2008 no nanangana indray izany hôtel de ville izany. Hitanareo io zany zavatra lazaiko zany nareo ray aman-dreny ampanjaka zavatra marina no teneniko anareo. Ary za dia marina no teneniko anareo eto androany fa tsy andainga aminareo aho. Zay no nampianatsoko anareo ary misaotra anareo aho satria maro aminareo ny avy lavitra hoe zay monsieur le président ka tonga any 10 andro vao tonga any. Dia misaotra anareo fa tonga eto zay raisitsika ato anatin'ity lapa-panjakana ity satria manamarika ny tantara ary vavy olombelon'ny tantara ianareo tsirairay avy. Ao anatin'izay miresaka décentralisation ihany. Nomena 4 ny chef district rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Nomena fitaovana fanamboaran-dalana ny gouverneur rehetra manerana ny Madagasikara. Efa nisy zany tany aloha tamin'ny andron'ny dadabe Tsiranana. Fa misy koa zany ankehitriny tamin'ny andron'ny président Andry Rajoelina. Ny birao an'ireo commune zay natao any Amaivatanana, any Bekily, any Ambosary, maro. Ny birao an'ireo chef district rehetra zay namboarina nisan'izany ao Fianaratsoa, ny any Morondava, ny any Antsirabe, ny ao Tsiromandidy, ny any Antsiranana, ny any Ambositra, ny any Mananjary. Zao hitanareo zao. Raha neona tamin'ny vahoaka dia hoy zao mety ve sa tsy mety, tsara sa tsy tsara. Fa mivaly teny efa fantatro ny tenenin'ny vahoaka. Ao anatin'izay ihany dia
mbola betsaka miora Abrahama sy Gasikara raha ho tany-sainy fa loko mijanona treo satria tsy afaka hivalam-paratsika ihany koa ny fotoana fa ny zavatra tiako lazaina aminareo ny asa mafy tsika ny asa mafy ho an'ny vahoaka miasa mafy ho an'ny tanindrazana ary misy vokany zany na dia mbola tsy ampy aza ekeko zany satria mbola maro ny malagasy miaina ao anatin'ny fahantrana mbola maro ny malagasy tsy ampy fivelomana mbola maro ny malagasy izay mijaly ary izay indrindra no ny antony mbola mampijoro aho no ny fitiavako tanindrazana no ny fitiavako ny malagasy makasiraka Andriamatoa Filoha satria miarabanao voalohany indrindra misaotranao ihany koa amin'ny fanasana ny tena sy ny Real TV Madagasikara voninahitra ho anay miarabantsika rehetra ato anaty efitrano izay manotrona isika rehetra ny tokantrano. Andriamatoa Filoha, mihaino ny bilan izay resahanao dia ilako tsiny mahatsiaro anao tamin'ny fampelezan-kevitra. Andriamatoa Filoha, mahafinaritra no maheno ny asa vita ary mino afa tsy misy miteny hoe ratsy ny mahavita fotodrafitrasa ho an'ny taranaka amin'ny fandimby fa ny fantaniana mipetraka dia hoe lara-pamehana ve zany Andriamatoa Filoha amin'ny zavatra iaina ny vahoaka amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena ankehitriny ny asa izay natao ny fitondram-panjakana tarihanao sa mety ho rendrarendra fotsiny tsiratritra tsy aritra ihany iny fa raha miresaka tsika hoe bilan Andriamatoa Filoha efa taona sy tapany afaka 3 andro no nitantananao ny Madagasikara zany hoe nanomboka ny 7 janoary 7 jolay 2024 ary enimbolana sisa no hitantananao ny firenena raha to ka tsy kandida ianao satria hifarana amin'ny 7 janoary 2024 saingy 2 volana sisa raha ohatra ka manapa-kevitra no kandida ianao satria tsy maintsy hametra-pialana ny filohan'ny Repoblika Madagasikara araka ny lalam-panorenana 9 andro mialohan'ny fihodinana faharoa. Andriamatoa Filoha, ny code de popularité anao tany amin'ny 2024 tsy nisy nanana ny ohatran'izany fa ambony be anao ary tena niandry anao ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tena nanantena fahasambarana ny vahoaka malagasy tany amin'izany 2024 zany ary raha nanaraka ny propagandinao isika dia natsapa ny malagasy fa sambatra i Madagasikara raha zany andro Rajoelina zany no tonga eo amin'ny fitondrana. Malheureusement moa tsy tratra premier tour fa deuxième tour fa lany ianao ary tonga teo amin'ny fitondrana. Ankehitriny ianao mitantana ny Madagasikara marina avokoa ny voalazanao rehetrarehetra teo Andriamatoa Filoha hoe nanao nareo fotodrafitrasa ny resaka eto beton ny resaka eto tsy nisy ny teny hoe ratsy ny hôpitaly tsy nisy ny teny hoe ratsy ny sekoly fa le hôpitaly ve misy mpiasa ao anatiny misy dokotera ve mbola mandovola ve ny malagasy vo afaka mitsabo teny raha tsy manam-bola ve ny malagasy mbola velona ve ny avany le sekoly voajery ve ny any ambany rafikazo ilay sekoly mbola mandovola ve le mpianatra any amin'ny EPP androany miresaka fitsarana ianao mafinaritra tony tany Sainte-Marie vao omaly fa mbola misy ve ny kolikoly Andriamatoa Filoha ao anatin'izany fitsarana zany tena ho an'ny marina tokoa ve zany sa ho an'ny manam-bola zany fitsarana zany zany ny fanontaniana apetrako aminao ka raha mitina ny bilan ianao Andriamatoa Filoha dia indro ny fanontaniana mahitsy satria todika tamika ianao to dia mba hitodika aminao ihany koa hoe Andriamatoa Filoha ny Repoblika ny Madagasikara andro ny Irina Rajoelina larana voalohany eto Madagasikara tompony fanapa-hevitra aminao tompoka sambatra ve ny malagasy androany mijery anao sy meno anao io miatana ve ny malagasy androany mijery sy meno anao io ary ny farany dia hoe mandroso ve Madagasikara androany tanteraka ve ilay hoe tsy vita tao anatin'ny 80 taona no fitainao tao anatin'ny 9 taona sy tapany ny tantananao ny firenena. Makasirika Andriamatoa Filoha. Ya, ny zavatra mora indrindra amin'ny fiainana dia ny tsikira fa tsy manao nenenina. Sotra be zany Gasikara
ary ny zavatra tiako lazaina aminao a ny mpanohatra zay nylazaina rehetrarehetra teo a nametraka fanontaniana de mba tiako apetraka ao aminy normal raha ny taritsika normal raha ny nahantrotsika satria ny zavatra rehetrarehetra nataotsika tsy lahara-pamehana tamin'ny zareo normal ve raha ohatra ka tsy nisy nanamboatra hôpitaly mihitsy teto hatramin'izay nefa ny vahoaka mitombo tsy te hanonona anarana filoham-pirenena fa mba hapetrao amin'ny zareo ny fanontaniana de avoay firy ny hôpitaly nataonao zareo ray zay tsy rendrarendra zany gasikara ho an'ny olona zay tsy mila hôpitaly rendrarendra ho an'ny olona zay tsy manana zanaka mianatra ny amin'ny EPP mety hoe rendrarendra ny zavatra ilaina amin'ny fiainana de fanetreteny ary lazaiko anao fa za zao sorako an'Andriamanitra lehibe fa dia ary zay mbola angatahako anazy isan'andro meo fahendrena ary indrindra manetry teny raha zavatra ray lazaiko aminao zay fanetreteny zay aloha ny amaliko ny fanontaniana zay napetraka ao tao hoe sambatra ve ny vahoaka malagasy mandroso ve Madagasikara tena fanontaniana mila apetraka tokoa zany sambatra ve ny vahoaka malagasy fa ny fanontaniana tiako apetraka amin'ny gasikara de hoe efa sambatra ve ny vahoaka malagasy efa niaina tao anatin'ny fahantrana hatrizay ve ny vahoaka malagasy gasikara mbola ao anatin'ny fahantrantsika ary zay ny teneniko anao tao ao anatin'ny fahantrantsika ary zay ny mahatonga hiasa mafy saingy nampananteny ianao tamin'ny propagandy fa nafaka ny Madagasikara ao anaty zay fahantrano zay ny tsy vita 80 taona ho fitainao 5 taona ono ay gasikara de matofilo ny hôpitaly zay nataotsika andova vola ve ray aloha no antaniko anao ny hôpitaly ny fotodrafitrasa zay nataotsika rehetrarehetra tao zavatra tsy vita tao anatin'ny 80 taona anie zany tsisy nanao anie zany ny tribonaly tany Sainte Marie nisy ve zany tao anatin'ny 80 taona sa tsy nisy anie zany ianao nefa mahita ve fa mamala ny filany vahoaka androany zany rehetra tany sainao zany andre matofilo hitanao i gasikara ianao zany a tsy afaka ny hoe ho tratra ao anatin'ny 5 taona hitanao ny frantsay ary miteny hoe Rome ne s'était pas fait en un jour tsy ao anatin'ny tsy vita ao anatin'ny ray andro ny fanarenana nyty firenena ty tsy vita ao anatin'ny herintaona tsy vita ao anatin'ny 2 taona fa tsy maintsy natao ary tsy maintsy natomboka ny asa rehetrarehetra zay nataotsika ankehitriny zay olona milaza koatran'izay gasikara tsika mantsy milaza matetika tsika dia ny tiatsika ary ny problème tsika malagasy dia manao tsy aketsika lany andro tsika amin'ny fidina hevitra manao faux débat fa tsy mba mitondry tsika solution na vahaolana fa de tsikera zay ny zavatra mampalahelo amin'ity firenena ity za homme d'action gasikara za olona mandroso olona miasa ho an'ny firenena mbola mahantra ny malagasy mino tena miteneniko anao zany ary zany no mampangotsongotsoka anahy rehefa mahita ny reny malagasy reny miteny anao teo code de popularité mety hafa mifandrefinareo azy fa hafa ny zavatra misy sur le terrain teny anao gasikara aza tsaraina amin'ny Facebook io tsy ny olona manao tsy ny olona mikritike anao 1000 na 1200 raha misy commentaire 1200 zany mikritike anao Facebook way efa tena mibotsina be zany hoe tena efa tsisy dika antsony zany le fitondrana fa zao tandremy fa sondage tsy izy ny Facebook fa ny sondage tena izy eny amin'ny kanja tena anao
eto misaotra ny vahoaka malagasy ray manontolo fa tena communication ne zany natao tamin'ny 26 juin zany aza misy makeny mamasina aza misy manankatsainy io filoha io tsy tokony manao revue militaire aza manaiky baikony io nareo nitafika sorako nitafika eto misy rafitra eto amin'ny firenena ary misy lehibe filoha faratapiny ny folo anday eto oresantsika iny ao anatin'ny nationalité azafady gasikara aloha ngamba i Abraham indray mbola tsy vita ny fanazavaiko satria resaka sondage matsy hoe code de popularité ny resahan'ny gasikara teo za eto misaotra ny vahoaka rehetra satria na dia nilaza ny mpanohatra na dia nilaza ny olona rehetrarehetra hoe aza tonga eny Mahamasina efimbetsaka ny nanao matso teo Mahamasina tsy voalohany efimbetsaka nanao matso teo tamin'ny tetezamita nanao matso teo tamin'izao fitondra zao mandako zao iny efatra fa ndimy ngamba nyty raha tsy diso no nanaovako fisafona andia tafika fa mbola tsy nihetsi-pohitra zany satria raha mafy be ny fanenjehana narary ny malagasy kely izy hoe tsy tokony hisafy ny andeha tafika fa tamin'ny safy ny andeha tafika ny poniny eto Antananarivo tsy mba expressif natriny ary ianao tsotra ny any amin'ny faritra ny any amin'ny faritra tany Sainte Marie zao omaly tonga dia tiana ianao président na mikabary dia fa spontané mivatana fa tamin'izany anao fisatofona ny andeha tafika lazaiko anareo fa nihitsi-po satria fankahirezana fanohanana no nataon'ny vahoaka tena migrada ary isorako manokana ny vahoaka malagasy rehetra rehetra zay teo tonga tamin'iny farany Abraham satria miresaka code de popularité ihany gasikara rehefa makany amin'ny faritra tsy misy olona tanterany zany tsy misy olona omena voly zany fa misy olona mandeha tongotra mandritra ny adiny 5 hoe te ahita ny filohanay zay ny sorako ihany koa ary ny code de popularité tsy any amin'ny Facebook Abraham fa sur terrain ny koty zay tetetika fotsiny manahirana ma tsy andea matofilo ianao manko miteny chiffre dia tsy maintsy mamaly chiffre ao anatin'ilay satria tena miandry anao vahoaka malagasy anao za tena misaotra anao tany amin'ny valandritra coronavirus matsy ianao nyresaka farany tamin'ny voka manao ny malagasy ray matofilo tena misaotra andre matofilo fa ianao moa nyresaka chiffre ny tany sainao teo ity chiffre ny banque mondiale ty meko anao ty raha 7.7 isan-jato ny tamin'ny fantrana tamin'ny 2024 talohany nandraisanareo fahefana andre matofilo tsy haiko na anananao zany taremarika zany ankehitriny efa taona sy tapany aty aorina ny tantananao amin'ny Madagasikara 2.20 isan-jato ny tany fantrana raha totsika nikajikajy zany dia mitombo 2 tapitrisa ny isan'ny olona miaina ao anatin'ny fantrana lalina tao anatin'ny efa taona ary ny emotra any amin'ny firenena fahefatra manitra indrindra i Madagasikara dikan'izay ve zany tsisy impact tany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ve reo asa rehetra ny tany sainao teo ireo andre matofilo ary tena manaiky mihitsy ny ve ianao andreo tamermarika zay avoakany banque mondiale reo ao anatin'izany rehetrarehetra zany tsy fantatro hoe satria nyresaka taremarika ianao teo masitena mahafinaritra anahy mihitsy ny fanontanianao gasikara ary ny taremarika maranako ny hafa omeko ny sotra to tena tsara ny miresaka taremarika gasikara fa tsy fantatro hoe sitinina no nangalanao an'le chiffre anao mitabe banque mondiale andre matofilo dia tonga dia mahita diso ny chiffre anao fa tandremy fa misy fake koa reny indraindray fantatro fa tsy maintsy ametraka an'izay fanontaniana zay ianao makasiraka to ary za dia efa mijery mihitsy tamin'ny chiffre amin'ny banque mondiale tena izy chiffre amin'ny banque mondiale dia ny tany fahantrana source banque mondiale io afaka alefan'ny mpiara-miasa amiko any aminao le lien rapitso na rehefa avy eo ihany tamin'ny 2001 gasikara
ny pourcentage ny fahantrana teto Madagasikara 71%. Tamin'ny taona 2005 74%. Diso le 82%. Noho ny coronavirus, noho ny zavatra rehetrarehetra nitranga teto, na dia betsaka aza niezaka omentsika ary satria mbola omeko chiffre hafa amin'ny Banque mondiale le renao rehefa avao fa le tahan'ny fahantrana fotsiny. Sara ho fantatrao fa tamin'ny fitondrany Didier Ratsiraka tamin'ny 1999 no nidina 67% ny toan'ny pauvreté teto. Fa noho ny crise, noho ny korotana izay nisy teto amin'ny firenena tamin'ny 2001 tonga dia nilatsaka tany amin'ny 71%. 2005 74%. Ary tsika anisan'ny firenena nahatana an'izany fahantrana zany. Zay ny voalohany satria amin'ny 2022 zao ekeny tsy 82 fa 75%. Zany hoe tsy mifanalavitra tamin'ny 2005 ny toan'ny pauvreté Gasikara. Ny milaza ianao hoe fa efatra mahantra indrindra, disoko ihany koa, tsy nihetsika ny classement antsika amin'ny fahantrana. Mbola omeko anao ihany koa ny classement amin'izay. Satria miresaka classement ianao, omeko classement maromaro ianao rehefa avy eo i Gasikara. Fa zay ngambany ihany no afaka lazaina mikasika an'izay. Eny ary mbola tsy tara angamba raha miarahaba ny tianako Andriamatofo loha Miora sy Gasikara satria ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia miarahaba antsika rehetra manaraka an'izao fandarana izao miarahaba anareo miara-tamany miaraka manolotra ny fandarana amin'izao alina izao miarahaba indrindra ny Andriamatofo loha ary miarahaba antsika rehetra manaraka ny fandarana manokana iarahana amin'ny Flora Joel amin'izao alina izao ara-baiko manokana satria Andriamatofo loha tamin'ny fanombohan'ny fandarana teo dia maro ny fanomariana fa tapaka ny jiro amin'ny toerana maro eto andrenivohitra ka betsaka no mitaraina fa tsy mahafaka manaraka an'izao fandarana manokana iarahana aminao izao asa moa ataontsika hoe atsasakadiny teo renana mara efa ambany verina izay jiro izay ataoko fa mefa mahazo tatitra mahakasika an'izay ianao Andriamatofo loha fa dia mety hoe amin'ny alalan'ny tambazotra angamba no anarahan'izy ireo an'izao fandarana manokana izao. Andriamatofo loha Rajoel miaino le bilan narahanao teo ohatran'ny araka ny nambara teo hoe ohatran'ny mbola manana fotoana lava be ianao hitondrana anatanterahana sy mbola anaovana indray anavaozana indray promesse présidentielle anatanterahana indreo nambaranao teo ireo. Miresaka ny fitsikirany ianareo teo tany amin'ny taona 2024 tao anatin'ny fitondrana teo aloha Andriamatofo Andry Rajoelina teo anatin'ny toerana fanoherana ianareo tao anatin'ny toerana fitsikirana ianareo ainareo tsara manao an'izany fitsikirana izany rehefa tsy teo amin'ny fitondrana ianareo ary anisan'ny ambarako foana fa anisan'ny mora ny mitsikera mora ny maka an'izany fahefana izany zao nareo eo amin'ny toerana sarotra Andriamatofo loha ny mitazona an'izany fahefana izany inoko fa iainanao zany any amin'ity amin'ny taona 2020 sy 2020 ity. Miresaka statistika ianareo, miresaka fandaharana ianareo, miresaka rang ianareo Andriamatofo loha, miresaka taux de croissance ianareo, miresaka inflation ianareo inoko kosa fa tsy diso raha ohatra ka ny tarehimarika avoaka koa 10.9 tamin'ny janvier 2023 ny taux d'inflation tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity tarehimarika navoaka ny FMI. Resaka tarehimarika daholo zany Andriamatofo loha fa raha ny fiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao mikaikaika amin'izany alafo ny fiainana izany Andriamatofo loha atoka ihany koa fa tonga any aminao izany tatitra izany amin'izao fotoana izao ny euro anankiray vidina 10,000 ariary, ny litatry ny menaka Andriamatofo loha manodidina ny 2 alina ariary ary ny kilao an'ny vary manodididina ny amin'ny 4,000 ariary mety mihoatra mety latsaka arakaraka izay vidiny sy ny karazana vary eny antsena izay. Andriamatofo loha averina le fanontaniana io raha miresaka bilan ianao reny ny chiffre zay ihany koa ny zava-misy ety antsena ahoana no mety ho fahitanao an'izay ara-toekarena sy ara-tsosialy izay. Ny ara-tsosialy i Abrahama dia anisan'ny fatohana betsaka mihitsy ny fanampiana ny vahoaka ary miresaka ianao
hoe sandam-bola aloha fa avy eo tsika hiresaka n'ilay taux d'inflation misy tableau ho asehoko anareo rehefa avy eo milaza hoe inona ny ezaka no nataontsika fa Madagasikara no anisan'ny firenena tsy nisy inflation goavana manerana ny Afrique, continent africain 25e tsika ny pays misy firenena maro ny taux d'inflation io asehoko anao io Abraham ka jerevanareo jerevy tsara ny Soudan 138% ny inflation, Zimbabwe 104%, Madagascar 8%. Chiffre ameko anareo io source Gaspard, source ny Banque mondiale ataovy le bebe le izy mba jerevantsika rehetra ane mba jerevantsika tsara mihitsy le soratra ataovy le bebe kely le tableau teo ane zafady voilà satria miresaka ianao Abraham efa fantatro fa metraka an'io nareo satria nisy milaza fa mahay toe-karena nanao fandaharana atao aminareo tao diso daholo ny zavatra teneniny ary mampalahelo eto amintsika diso matetika ny chiffre avoakan'ireo mpanao politika izay makao amin'ny fandaharanareo de ohatran'ny mihinan-dalitra ampinanana lalitra le vahoaka malagasy satria tsy marina ny tena lazaina zay ny netim-boaka hoe ny anany tena marina jerevy tsara na ny Sénégal ary 9.7 ny inflation, ny Maurice 10.8, ny any Angola 25, ny any Ghana 31 fa ny antsika 8.2 noho ny fahaizana mitatana zany topolasy topovary azany maizina ihany no jerevantsika mahandrotsika fa niezaka nataontsika niza niza ilahatra niza niza ijoro betsaka niezaka nataontsika Abraham Razafy ny zavatra farany tenenao amizay tsy misy ameo firenena anankiray satria ny tatatatana indray ankehitriny dia hoe 5000 ariary ny 1 euro raha tsy nainy tatantsika efa 10 000 ariary fa ny fahaizantsika mitatana dia mbola voatana 5000 ariary ame exemple ray ohatra ray aminao jerevy ny ka any Liban any Liban no ny antony maro samihafa ny problème ara économique dia ny karama farany ambany tany Liban de 675 000 livres zany hoe 450 $ ny karama farany ambany fa noho ny olana ara économique goavana be ao Liban 30 $ ny karama farany ambany am'izao tsika miteny zao ary tsika eto Madagasikara tsy tratran'izany mba nanana expérience ihany mitatana ny teteza mity ary manana expérience mihitsy hitatana sy mbola mitatana nyity firenena ity tiako lazaina aminareo aleotsika mba amin'ny fomba mahitsy amin'ny fotsy miangatra amin'ny fijery madio no hitsarana ny asa zay vita sy ny asa natao. Ny André Batofilo mikasika ny social-mbahoaka miandry ny vahoaka malagasy any hoe misy hetsika ataon'ny fitondram-panjakana mba hanamaivanana izay fahasahiranana ny vahoaka amin'ny andavanandro izay misy paikady ve ny fitondram-panjakana mikasika an'izay? Ny paikady ataon'ny fitondram-panjakana miora dia efa nataontsika tohizana ao anatin'izany ohatra ny fanomezana an'ireo zay teneniko anareo tsika atsika tanàna lehibe aty mety tsy mahatsapa an'izany fa misy ane ny tosika fameny ny divako tamin'ny Banque mondiale mihitsy ny ampitomboana an'io miavotse any atsimo any raha tany atsimo any nahazo an'le transfert monétaire nanomboka ny début an'izao ny fanomboana an'izao mandat zao efa ny eran'ny Madagasikara no mahazo fanampiana arabola mahazo fanampiana avy any amin'ny Banque mondiale zany hoe tonga dia omena amin'ny vatana izy io an'ireo mponina rehetrarehetra tsika tsy mahazo an'izany dia tsy tsapatsika fa za lazaiko anao makany amin'ny faritra na io any Tolaniaro na io any Ambovombe
miazakazaka mihitsy le vahoaka hoe misaotra monsieur le président fa nahazo fanampiany zay mandeha ny fiarako tonga ary zareo tsy tsapatsika zany fa tsapan'ny olona zay mahazo an'izany zay ny zavatra anankiray aloha faharo manarakarak' zany a dia eo ihany koa ny zavatra zay ataotsika amin'ny fanafarana nyreny vary marobe reny vary tsinjo vary mora ary anomboka izara indray sao tsika amin'ny herinandro ny akamaroan'ny olona ny sahirana amin'ireny voampartany rehetrarehetra dia ho zaraintsika vary ary za mihitsy no hidina ary a izaran'izy ireny satria tiako le manakaiky vahoaka sy mifampikasokasoka amin'ny vahoaka malagasy anisan'izany miora fa mbola betsaka ny zavatra zay tokony ho ataotsika izay ny teneniko hoe tandremo so diso kajikajy ny mpanao politika fa betsaka ny olona zay mahazo fanampiana sy tombony amin'ny fotodrafitrasa sy ny asa rehetrarehetra zay ataon'izao fitondram-panjakana zao Andriamato filoha miresaka an'izay ihany tsika raha roto kely aloha ao anatin'ilay fiakaran'ny vidim-piainana teo raha sitraka ao nahita an'le inflation tesy amin'ny fahitalavitra moa za taona 2024 no navoakatsika misy tatitra avy amin'ny banky fobe tamin'ny volana May 13 teo mino fifianam-pelatananao Andriamato filoha nahatratra 12.4 isanjato ny tany fiakaran'ny vidin'entana eto Madagasikara nandritra n'ilay 3 volana voalohany tamin'ity taona 13 ity raha ny note izay antsoina hoe note de conjoncture moa navoaka ny banque fobean'ny Madagasikara izy io ny fahasivy ny volana May taona 13 lasa teo ny entana izay fihinana moa na ny sakafo ny tena nahitana izay fiakarana ambony zay zay tonga hatrany amin'ny 5.5 isanjato ary nahitana fiakarana 13.4 isanjato kosa ny vidin'ny angovo ary 12.7 isanjato ny vidin'ny vary manome pista kely anao Andriamato filoha anatin'izay sifra zay satria anisan'ny nandrasako ihany koa teo satria nanao bilan ny efa taona sy tapan'ny tantananao ianao nakaka moa Andriamato filoha ohatra ny tsy nahino bilan ny lalana sy ny bilan jirama asa mety tsy adino ve sa ninina tsy nyresahana makasika an'izay ny resaka exportation dolo dia fanontaniana manikitika anao makasitraka Andriamato filoha niatrika sy amaly an'izany makasitraka Andriamato filoha makasitraka indrindra zay aloha zany dia fa anankiray aloha zany ny bilan jirama sy ny lalana na lalam-pirenena na lalana eto andrenivohitra sy nyray voaparitany manera Madagasikara zay ny sifra makasika ny vidim-piainana ny resaka taux de croissance ihany koa tonga dia ampidiriko satria ny ena ihany koa ny tany fanondranana entana sy ny volanitra tamin'ny Madagasikara zany tamin'ny fanondranana entana nadritra ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity Andriamato filoha raha ity tatitra ny banque fobe ity hatrany ary voakasika manokana tao anatin'izany ihany koa moa zany ireo entana fanondrana raha tsy resaka koatra ny lavanilitsika zay tsy haiko na efa enao ihany koa tatitra fa lavanilina maintso zao misy mividy 3 ariary Andriamato filoha kirao androantsika am'resaka io ny enatrany amin'ny 2.7 sy 500 taona sisa moa no vokatra zay naondratsika tamin'ny volana maritra 13 lasa teo ary natratra 5.7 zany faingo ray taona ny lavanilina nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ny taona 2024 zany hoe ny ena zany izy raha noarina tamin'ny taondasa be dia be ny sifra eto ampelantanana fa ny fanontaniana angamba dia tsotra sady mahitsy hoe inona ny vahaolana oentin'ny fitondram-panjakana Andriamato filoha manoloanareo sifra zay everiko hoe saika mihiba avokoa zany raha oarina tamin'ny taondasa sy ny fitondrana zay nyvatanana reo toboka ya mikasika ny vidim-piainana aloha Gasikara dia tsara fantatrao fa rehefa mbola tsy mahaleo eo tenitsika amin'ny famokarana ny entana zay ilaitsika fokarana eto toerana dia tsy miankina amintsika ny vidin'entana satria rehefa miresaka vary zany ianao dia misy cours mondial io ndraindray io miakatra be tanareo tany amin'ireny olana tany Russie reny zao tsika tsy dia mampiasa blé fa ny blé eny ho an'ny olona tany Sénégal miakatra be avy roeny mihitsy ny vidina blé ny vary zany raha tsy diso zao eo amin'ny $480 eo ny tonne ka raha miakatra io dia iny ihany mitondra ny vidiny eto miakatra ny
frety dia miakatra ihany koa mividinety zany hoe mizavatra zany a tsy miankina amintsika zay ny antsony ny tenenantsika io tsy maintsy atao zay ahafahantsika mahaleo tena ara-tsakafo mba mamokatra ny zavatra rehetrarehetra zay ilain'ny malagasy ito toerana ihany. Resaka taux de croissance ianao i Gasikara, ny source omeko anao eto dia source ny banque mondiale satria fantatro mihitsy fa tsy maintsy ho resan'ny Gasikara satria nareo moa tena mpanao gazety avolenta manana ny faripahaizana sy ny fahalalana amin'ny fametrahana fanontaniana sy ny analyse politique ary zay ny mahafinaritra ana amin'ny resaka aminareo fa fotsiny tsy ho anareo fa ho an'ny olona zay invité anareo mba chiffre tena izy avoaka fa manjary manadiso ny perception amin'ny vahoaka malagasy. Taux de croissance ny resahanao teo i Gasikara, taux de croissance tamin'ny 2012 tamin'izany ala ny fitondrana satria nisy ny resaka tamin'io koa ianao tao amin'ny émission anao diso tanteraka satria misy milaza hoe moins hony ny taux de croissance zao diso tompoko lasy tompoko vavy. Tamin'ny 2012 dia 3% taux de croissance tamin'ny 2012 dia nisy fitondrana niova teto tamin'ny 2018 3,2%, zany hoe niotra kely nefa efa fitondrana légal tsika voasazy tamin'ny transition fa tamin'ny 2019 Gasikara 4,4 ny taux de croissance teto Madagasikara ary mbola nampin'ny banque mondiale ary hoe raha mitoy ny ezaka rehetrarehetra zay atao sy ny réforme zay napetraka zao raha tsy misy crise politique eto Madagasikara raha mitoy ny ezaka zay natao dia tapiakatra 8% io afaka telo taona. Zay ny analyse ny économiste en banque mondiale miara-miasa anay manao an'izay ary zay ny antsony eto moa satria anao ny resaka lalana teo sy ny zavatra maro samihafa zay ny antsony nazahoana famatsim-bola ny edivana manokana mbola tsy nahazo famatsim-bola lehibe sy goavana mihoatra nyzao tsika no ny fametrahana hoe reto ny fahitanay fa lahara-pamehana hampandrona ny firenenay. Ny zavatra tokony ampiana zany dia ny tatsa, ny mpamboly, ny mpamokatra amin'ny alalan'ireo zezika, amin'ny alalan'ireo fitaovana ary zay no nazahoana famatsim-bola 87 millions de dollars avy any amin'ny FID, avy any amin'ny FIDA latsiny. Ny programme IDA indray dia nazahoantsika famatsim-bola 227 millions de dollars. Zao tsika amin'ny teny zao sarotra be manao an'izany fangatahana famatsim-bola zany fa noho ny fahaizantsika mandresy lahatra dia nahazo an'izay fanampian'izay tsika. Ny resaka ianao tao Gasikara, ny resaka lalana eto mbola misy fanontaniana fa misokatra tanteraka amin'ny fanontaniana reo. Tsara ho fantatsika fa ny lalana eto Madagasikara tena miaika potika avokoa, miaika tena mila fanamboarana goavana. Ny antony dia tsotra, ny antony voalohany efa antotra loatra ny lalana eto amintsika. Mba tiako jerevanareo kely fa ny akamaroan'ny lalana eto efa tonga amin'le période zay hoe tena mahapotika tanteraka ny lalantsika. Zay ny antony nangatahana famatsim-bola tamin'ny banque mondiale dia nazahoantsika famatsim-bola 400 millions de dollars. Ho lazaiko rehefa avy eo hoe inona ny ampiasaina an'ireo. Ao ihany koa ny resaka jiro, ny jirama ny teneninao teo satria hitan'ny vahaolana ozy izy Gasikara, tsy hitany amin'ny vahaolana detail ny vahaolana fa amin'ny ankapobeny. Nazahoantsika ihany koa famatsim-bola 400 millions de dollars. Tiako lazaina zany amin'izao tsika amin'ny teny zao efa ao ny vola 1 milliard 314 millions de dollars efa ao anamboarana ny akamaroan'ny lalam-pirenena entina anarenana ny jirama. Mbola resaka lavalava amin'izay tsika satria fantatro fa marary ny vahoaka io ary eo moa monsieur le ministre ny any raha misy fanontaniana tianareo ko misy ministra BDB tsy za rery ny eto raha misy zavatra tianareo amin'ny rahalahy nareo telo mianada reo zareo ko satria matoa mametraka amin'ny ministra misy tompona andraikitra zay fa tsy ny filoha foana no responsable ny zavatra rehetra fa eto dia or zareo dia afaka mametraka tsika eto inona ary ny vahaolana
afaka tonga de mamaly koa zany zareo ao izy afaka afaka metsika micro zareo rehefa ohatra ka tia amaly zay ngamba amin'ny Andriamatofilo voaresaka voatanisa teo raha atao hoe chiffre PDB miresaka chiffre foana moa itsika namoaka chiffre ianao farany teo amin'ny resaka fanamboaran-dalana fa na milaza ary ianao na mahita raha isika fa ratsy aloha ny lalana atao hoe hatrany amin'ny 20 isan-jato simba tanteraka izany lalam-pirenena izany tamin'ny vanim-potoana ny ainana faraparany teo ireny ary loko fa mbola hiarana ny malagasy iray manontolo zany ny lalana nefa no anisan'ny lalandra mampiainana zany toekarena eto Madagasikara. Miresaka lahara-pamehantsika Andriamatofilo mitanisa ianao teo hoe tsy miankina loatra amin'ny Madagasikara irery anie zany resaka inflation zany miresaka vidim-bary ianao teo Andriamatofilo mampanontany tena Andriamatofilo hoe aiza ho aiza izay tena hoe lahara-pahamehana ny fitondrana izay tarihanao izay satria raha ny vahaolana narosinao faraparany teo ireny Andriamatofilo PPN 20 mongenina farany aiza ho aiza mahakasika an'ireo tantsaha izay tokony hisitraka an'izay fampandrosoana any amin'ny faritra izay amin'ireo secteur primaire resahantsika fa lasa any amin'le fanafarana foana Andriamatofilo no voaresaka ao anatin'izay ahafahantsika miala ao anatin'izay tontolo iraisam-pirenena tsy de miakina loatra amintsika izay izy hoe le fanampiana anireo tantsareo fa lasa any amin'le fanafarana foana tsika manavatra foana ka mampisy an'le déficit budgétaire. Azafady Andriamatofilo anapiko an'izay ihany koa ilay fampanananasa ny olona ny anivon'ny faritra izay misy azy tsirairay avy ihany koa fampanantenana nataonao ihany koa izy mifandray amin'izay ny Abraham Razafy izay ilay hoe famokarana sy ilay fampanananasa ny olona tsirairay ny anivon'ny faritra. Ny zava-drehetra tsisy afaka atao latsa-danja fa lahara-pameana daholy na mikasika ny fampianarana ny fahasalamana ny akamarony ny zavatra rehetrarehetra nataontsika dia lahara-pameana fa ny manao zavatra koa tsy vitany ao anatin'ny hoe vao miteny ianao dia tanteraka misy fanomanana be dehibe ao anatin'izany miresaka hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo vily rano nataoko io ary vily rano tsy maintsy ho tanteraka io amin'ny herinandro asaiko nareo telo mianada ndao miaraka amiko hitokana ny RN9 tsika lalana ny resahana aloha RN9 vita tsara be eo zany lalana zany fa indrindra ijerany be voay io ny RN9 ijerany be voay tsika rehefa vita io be voay io dia ny atsasaky ny gap zay ilaitsika amin'ny vary eto Madagasikara dia voasahany be voay lahara-pameana zany ary rehefa tamin'ny andro ny tetezamita no ny adivako an'izany tamin'ny famatsim-bola ny bad zany hoe fa ao anatiny ny fanatanterahana an'izany fa tsy miteny anao hoe androany ny amboly vary tonga dia hitsiry rapitso hoe fa misy ny reo irrigation ny pont lava indrindra eto Madagasikara atao any Bevoay any amin'ny RN9 any koa zay ho apetrako afaka efatra herinandro farafatarana ny ametrahana an'izany zavatra rehetrarehetra zany lahara-pameana zany Abraham Razafy ary zany ny asa ataontsika ary zay mahafinaritra anahy ty androany ty satria anisan'ny manao mini bilan tsika hoe inona nefa vita inona mbola tsy vita tsy miteny hoe vita daholy fa mahasamy laza fa tena betsaka ny zavatra vitatsika sy ny zavatra nataontsika teto amin'ny firenena. Eo amin'izay lalan'izay fotsiny tiako mariana kely Andriamatofilo satria tsy fantatro ao anatin'izay fitsidiam-paritra zay no ny asa manandraikitra ve mety mba misy fotoana mba mandeha sur route ihany ianao fa tsy fiaramanidina na angidimby foana fa tena hitanao hoe potika tanteraka tsika Andriamatofilo ianao nampanantena zany lalam-pirenena fa 10 zany fa tsy hanao politika atsony ianao raha tsy vita zany androany aloha tsika miandry aloha hoe aiza ho aiza isika lalam-pirenena 10 ny lalam-pirenena faraika amby 7 eo ambositra fandrina mody nisy ohatran'iny ny asa kely fotsiny dia ohatran'ny nanjavina amin'izao mampalahelo le zavatra misy Andriamatofilo ary tsy haiko nafantatrao mitatitra fa rehefa manomboka asa ianao manao vato fototra etsy eroa miaraka amin'ny onzin fa rehefa lasa ianao dia miaramody aminao ihany koa le onzin sy ny zavatra rehetra izany ny zavatra iainany vahoaka mino
fa tsy voafitaka mipiaramiasa anao am'izany zavatra rehetrarehetra za mihitsy ve zany le ataontsika hoe fitondrana rajoela mialatsina andre matofolo marary ny vahoaka zany marary gasikara feny soa androany misy olo tena ny vahoaka ao anatin'izao fandaharana zao ohatsy ny lasa mamitapitaka vahoaka tsika manao lelamamy de vo tsy hita miteny aminao fa reo mpandrara zay mpikojakoja lalana mialatsiny loha fa vahiniko voatselakolo zay andre mato hajo andriana inarivelo zay niaraka taminareo taloha to ohatra nefa tsy miraitsony ny lalana fa izy de nasananao vaky batsilana tao anaty fandaraka fa ianao zay filohan'ny repoblika sy andre mato prime ministre lehibe ny gouvernement isaoratsika fa manatrika eto izy no nanome mibaiko fa tsy omena ny vola andreo mpikojakoja lalandreo saingy nanamafy izy fa ao ihany ny vola inona ny fanazavana oentinao mahakasika an'izany lalana zavatra mizay tena izay ve no valy babena omenao andre vahoaka izay nampandananao filohan'ny repoblika andre matofilo mba mahafinaritra anahy gasikara raha sy ny olona zay mpitsikera moa zany indrindraindrindra maro hoe betsaka ny zavatra mety hoe hitatsika hoe maizina fa mba tiako tsika tsy nandray mba mijery ny mazava ihany koa mba makasitraka ny zavatra zay vita sy natao ihany koa zavatra tiako lazaina fa i gasikara de zao resaka ianao RN13 resaka ianao marary resaka ianao lalana maromaro potika eto Madagasikara voalohany aloha tsara fatatsika fa 50 000 kilomètres ny lalana zay praticable na afaka mifamezivezena tamin'ny andro ny fanjanahantany raha maka 4 ianao eto Antananarivo tonga ny Atsiranana ianao zay ny lalana nisy 50 000 kilomètres fa ny lalana praticable tamin'ny nandraisaka ny fitondrana 15 000 kilomètres zany hoe nepotika ny lalam-pirenena teto amintsika fa mpanantenana nataoko tamin'ny vahoaka malagasy anankitelo ary raha resaka lalana no natao kasika amin'ny fampanantenana nataoko reo de vita 100 omeko ohatra ianao tsy nintsony ny vahoaka tany aloatra mangoro hoe ho atao izany RN 44 zany tsy nino satria zay tonga teo de nampananteny fa zany nanao vely rano tamin'ny vahoaka malagasy hoe tsy maintsy vita tsy maintsy taterahana izany RN 44 zany otokanana eto de miteny vahoaka Ambatondrazaka fa afaka herinandro vitsy de hitokana amin'ny fomba makotrokotroka an'izany RN 44 zany zao ny lalana RN 44 ary efa vita izy ankehitriny gasikara zay ny teneniko aloha mba zay zavatra tsara ihany koa aloha de akasitratsika ambily be voemary zany natao ao anatin'ny herinandro rehefa avy ny orana zany tondra tamin'ny fitokanana an'io mifandimby zay mivady adiny roa sasany nanaovanay ambily be voemary ary ravoravo ny olona any tsisy olona afaka anasaraka nyzany zavatra asa vitatsika zany raha mbily be voemary kasika ny hoe nisy olona ozy izy ianao amin'ny fanaovana politika ane tsy magaga gasikara ny fivadibadiany fa ny fivadibadiany io indrindra le tsy fananana an'le loyauté ny zavatra mamotika ny politika tsy ny fiainana no mampisaraka ny olona fa ho an'ny olona tsy manana sens tsara de ny tombontsoa rehefa tsy ao anatin'ny fitondrana ianao de anohatra Jesosy arane 12 ny olona ny savidiny fa nisy Jodasy anankiray ka ny anavy ministra 30 raha misy ray sonjo ray soloasa tsy lozany ray mamarary fa manaiky nefa ny anao sa mandiso ny fanambarana hoe baiko avy aminao sy ny prime ministre ny tsy andoavana ny volan'ireo entreprise ao anatin'izay fort routier zay andre Batofilo kasika amin'ny fort routier de zao ny zavatra lazaiko aminao satria miresaka ianao tao ny lalam-pirenena gasikara le fomba fitantanana mihitsy aloha mila ovaina eto amin'ny firenena satria iny RN2 iny milaza aminao fa vola 40 milliards ariary nefa nanamboarana ny RN2
tonga tany anjery ny goudron tokony ho 4 na 5 centimetre fa 2 centimetre ny ataonao zalahy. Dia avy eo mandeha le tomobile, mandeha ny camion, afaka 3 volana, 9 potika tanteraka ny lalana. Ny resaka fer, eto dia milaza aminao, problème amin'ny fer. Jerevana daholo BDB, misy ny tena nanao asa, tena d'accord amin'izany aho. Fa BDB ny asa fictif, ohatra ny fataon'ny tany aloha tany, ka tsika tsy amerina ny ratsy ny nataon'ny tany aloha. Nandefa mpiara-miasa amin'ny présidence, misy an'ilay hoe digety, eo andranona ohatra moa le ary akaiky ny route de Majunga iny. Zay moa ny anaran'iny andranona ohatra, andrano tapahana, na ny tapahana. Misy protection na digue eo, dia tokony hoe 600 mètres de part et d'autre no atao digue. Fa 30 mètres fotsiny digue vita ao. Nefa mahazo ny taratasy any amin'ny ministère teo aloha hoe vita ny asa, efa natao daholo ny asa. Zay ny mampabloqué atsika. Fa zao betsaka ny olona manoratra aty amiko, tena marina zany. Betsaka ny olona mitaraina hoe zay efa navita asa ary ny zavatra olana misy dia lasa voasazy daholo ny olona rehetra. Ka ito amin'ny teny satria miteny ianao betsaka ny olona nanao fandarana atao aminao fantatro fa mijaly ra olo reo. Ary eto zany ato ny ministra ny finance, ao ny tompona andraikitra tsy atokony, jerevo reo olona ny ministra ny travaux publics, reo olona zay nanao ny asa tsy rambiny tonga dia faiziny, fa zay nanao asa tsara kosa dia aloha daholy. Eo amin'ny 44 milliards angamba le vola, ka manome fotoantsika ao anatin'ny 10 andro farafatarany fa manomboka rapitso tokony tonga dia aloha daholo mivolan'ireo entreprise rehetrarehetra. Andriamatofiloha mankasitraka Andriamatofiloha, ny jirama farany satria anao teo niresaka an'le jirama dia raha roty kely amaranantsika azy satria mbola tsy novalinao le jirama, ianao teo milaza hoe ho valinao ny antony mantsy efa miandrikendry-toana ny vahoaka rehetra amin'izao fotoana izao. Andriamatofiloha malifaty ny délestat zany any naturny amin'ny 9 novembre raha ohatra ka irotsaka ho amin'ny deuxième mandat ianao fa mijaly loatra tamin'ity fitondrana ny tantananao ty tena ny fahampotehana iaina ny vahoaka. Andriamatofiloha tany amin'ny propagande amina mégawatt 400 mégawatt angamba tsaroko débat-nao tao amin'ny télévision malagasy tamin'izany fotoana izany no nampanantenainao parc solaire maromaro, jiro mandeha amin'ny masoandro. Tsy tsaroko fotsy raha nampanantena Cobra moa anao tamin'ny fampielezan-kevitra na tsy nampanantena fa nisany vokatra moa zany androany tsika miresaka io fa ny zavatra iainany vahoaka androany Andriamatofiloha délestage, main frigo, maty ny télé, tsy afaka manao ny panneau soudure sy ny maro hafa. Zany ny tena zavatra iainany vahoaka. Fa ny mampalahelo na dia tapaka aza ny jiro, midangana ihany koa ny facture ny jirama avy 2 eny avy 3 eny. Mampalahelo moa satria indray manahirana fa nareo menakafo migalabina sy mampiada tena makany ampitan-dranomasina asa vita tsy miasa saina amin'le vahoaka sy tia délestage sy ny vidim-bary sy ny menaka maso. Zany le aina vahoaka. Ka raha miresaka jirama sika dia mahitsy ny fanontaniako tsy tantara sifra ntsony Andriamatofiloha fa hoy aminao hoe Andriamatofiloha ny républicain Madagasikara, mba mangataka aminao inona ny nampanantenainao dia inona ny vitanao androany efa taona sy tapany afaka 3 andro tsika mifampiresaka eo. Inona ny nampanantenainao ary inona ny vitanao tamin'ny fampanantenana androany tsika miresaka io dia inona no mbola ho ampanantenainao amin'ny propagande manaraka. Soratra boka. Voalohany Gasikara, ny vahoaka malagasy vahoaka endry. Vahoaka malagasy tsy mamaly faty zany. Ny vahoaka malagasy dia mamaly ny soa atao azy fa tsy mampamaly faty. Ny mpanao politika no mety mamaly faty, ny mpitsikera sy ny mpanohatra no mety mamaly faty, fa ny vahoaka malagasy tsy mba mpamaly faty.
faharoa tenekeko ary matetika raha vao miresaka jirama zay eo amin'ny conseil des ministres marary io a satria ny antony dia ilaza chiffre aminao a ary tsy maintsy hitondrana vahaolana maharitra, tsy maintsy hidedavana vahaolana, tsy maintsy hitondrana vahaolana. Ny budget ny ministère iray manontolo zay anaovantsika université, anaovantsika sekoly, nanaovantsika n'ireny fotodrafitrasa maro be zay nitanisantsika teo reny, eo amin'ny lany zany a eo amin'ny 1500 milliards eo. Fa ny subvention ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny jirama amin'izao tsika amin'ny teny zao 1400 milliards. Ny olona misitraka ny jirama nefa ny eto Madagasikara dia 23 isanjato monja. Zany hoe le vahoaka tena majinika au détriment any vahoaka malagasy ray manontolo ny subvention zay omentsika, zany hoe tokony ho ampandroso zany tsika dia troan'ny jirama ny volany firenena, miasa ho an'ny jirama tsika rehetrarehetra, ny etra alohatsika makany amin'ny jirama, fanampiana azitsika makany amin'ny jirama. Ary tena mariny zany teneninao zany Gasikara, mikaikaiky amin'ny vahoaka amin'ny resaka délestage. Zay efa namety remarque monsieur le ministre, ary io izy io dia ho tsaraitsika monsieur le ministre 3 semaines tsy misy délestage tsony, farafatarany eto amintsika. Tsy afaka ataon'ny filohan'ny repoblika no sady filohan'ny repoblika ny ministre ny énergie no DG any jirama. Fa misy tompon'andraikitra na de marary ny vahoaka ary de marary ray zay. Fampanantenana ozy izy ianao sinona ny vahaolana Gasikara satria tsika mandroso sady tsy maintsy mitondra vahaolana. Zavatra tiako ho fantatrareo fotsiny a, inona moa zany ny ezaka vitatsika tao anatin'izay, ny solution hitatsika ary tsy maintsy atao dia ny famokarana jiro amin'ny alalan'ny énergie renouvelable. Tsy misy afa-tsy zay ihany, men'Andriamanitra masoandro tsika afaka vadika ho angovo zany, men'Andriamanitra rano tsika ary manana réserve be afaka vadika ho angovo zany. Ary zay ny teneniko atsika hoe inona ny fampanantenana ozy izy Gasikara, tsy fampanantenana fa efa ao anatin'ny action tsika zao, ao anatin'ny fanatanterahana, satria efa fantatrareo tsara fa efa nataontsika ny tetikasa sahofika zay amokatra 192 mégawatts, tetikasa Volobe efa nsoniavina tato anatin'ny tilapy ty daholo zany izay amokatra 120 mégawatts. Ny ao rano mafana efa nomboka, efa signé ihany koa ny accord cadre 64 mégawatts. Ary azadiny fa ny Andekaleky efa nametraka ny 4e groupe tsika zay 33 mégawatts. Mahitsy efa nitokanatsika farany teo 28 mégawatts, 442 mégawatts ny totalin'ireo. Ka zady ny zavatra fanaovana ny hydroélectrique ohatran'io tsy vita hoe androany ianao dia vita io. Ary zay ny tsy nanaovan'ny olona rehetrarehetra mpitondra an'io satria rehefa mifarana ny mandat dia kamo izy dia tsy ataony. Fa zany amin'ny farana ary ny mandat kosa tsy maintsy tanterahany io ary nataontsika zany. Le izy matsy hoe inona ny nampanantenaina Andriamatoa Filoha dia inona ny vita tamin'ny nampanantenaina ary inona mbola hampanantenaina, zay matsy le aloha tsy any amin'ny resaka amin'ny fampanantenana izao ny Gasikara. Za milaza aminao ny mpanao politika efa mieritreritra sady ny fividianana, fa ny olona tia tandrazana mieritreritra aloha zay asoa ny vahoaka. Mbola tsy mieritreritra mihitsy any amin'ny fampanantenana fa mieritreritra hoe farana ny mandako, inona ny vita, inona ny atolotra amin'ny vahoaka malagasy. Ny toerana mahafilohan'ny repoblika zany, titre zany. Ny ankamaroan'ny mpanao politika titre ny dedavina, fa ny anaty sy ny titre, fa le asany mahafiloha mihitsy ny any tiako manasoa vahoaka sy mikarakara vahoaka. Andriamatoa Filoha,
mbola tsy tapitra ny gasikara hoe inona ozy izy nampanantenana. Nampanantenako gasikara dia hoe ho doubletsika ny capacité na ny de production na ny famokarana herinaratra. Ny teneniko anao teo 442 mégawatt no accord efa vita zao. Fa tsika tsy efa mitaka koa, efa manomboka io fa tsy ho vita zao. Zany hoe afaka 5 taona zany. Zay tena hoe zay ho afaka tanteraka ny olana ny délestage sy ny famokarana herinaratra eto a Madagasikara. Napetrako zany ary nenany zavatra tena atao poko i Gasikara dia ny mametraka tantara, mametraka ny fotodrafitrasa zay apetraka ho an'ny taranaka faramandimby. Ary ny amaranako anazy ao anatin'izay zavatra niteneninao zay alohan'ny famaranako anazy, satria ny vahaolana ozy izy ianao reto ville retraretra zao tsika mandefa gazoal, tsy fatatsika akory hoe afirina ny délestage mandefa gazoal tsika ohatra any amin'ny faritra retraretra dia miteny tsika tokony ampidinana mandritra ny adiny 5 ny jiro any fa indraindray adiny 2 dia makaiza ny gazoal. Inona ny zavatra mitranga? Zany ny zavatra olana lehibe. Mba hahafahana miady amin'izany zany dia inona ny fampanantenana ozy izy ianao nampanantena i Gasikara. Ary eto tsika mbola tsy tapitra ny mandahako mbola misy herinandro na volana vitsivitsy io. Dia izao ny zavatra ataotsika. Ny toerana zay misa 730 eto Madagasikara, eto alève témoin ary eto anatrehanareo ray aman-dreny ampanjaka olobe, satria misy any amin'ny faritra any aminareo mandrapatonga ny farany taona tsy maintsy mahazo parc solaire ny ankamaroany ny districta eto Madagasikara. Aka ohatra vitsivitsy aloha tonga dia anatsimina ao anatin'izany Ambovombe Androy, Bekily, Tsiombe, Beloa, Ambosary, Ampani, Betsioka, Farafangano, Vangaindrano, Vondrozo, Midongy, Befotaka, Vohipeny, Ikongo, Iosy, Vohibe, Iakoro, Manakary, Mananjary, Nosy-Varika ary eto Antananarivo azo parc solaire avokoa. Any Ambatondrazaka, Nosy Beanala, Andilameny, any Ambato Finandrahana, Ambositra, Marilambo, Antanambaomanapotsy, Brigaville, Vatomandry, Mahanoro, Sainte-Marie vao nandehanako teo, Sonerany-Vongo, zany rehetrarehetra zany Gasikara tsy fampanantenana. Fa ao anatin'ny action efa vita ny ministère, ny appel d'offre mikasika an'izany. Ary alohan'ny farany taona dia tonga eto Madagasikara ary tafapetraka ny ankamaroany ireo parc solaire zay niteneniko anao. Andriamatofiloha, atao anatin'ny 3 herinandro dia tsy hisy ny délestage araka nambaranao. Miaraka amintsika eto moa Andriamatoa ministra ny Angovo mahakasika an'izay asa raha metra-pialana ianao Andriamatoa ministra afaka 3 herinandro raha ohatra ka tsy tanteraka izay baiko apetraka ny Flo Rajoelina izay mahakasika ny fond routier Andriamatoa Flo nyresahanao teo aty amin'ny taona maromaro vao manome baiko indray ianao amin'ny fandoavana an'ireo mpandrarano mahakasika ny fond routier ireo nanatanteraka an'izay. Miresaka chiffre foana moa nareo teo Andriamatoa Flo fa raha ny zavatra iainan'ny vahoaka aloha ny zavatra tena iainany, miresaka tarehimarika, miresaka teti-bola isika fa raha ny zava-misy ny resahana Andriamatoa Flo raha miainga avy eto Antananarivo tsika ho any Toamasina raha lalana natao tao anatin'ny adiny 9 na adiny 7 teo aloha adiny 12 amin'izao fotoana izao adiny 13 vao vita zany lalana makato Antananarivo makany Toamasina zay. Ary tadidiko kely Andriamatoa Flo fa nisy fampanantenanao tao anatin'ny fandarana manokana efa ny rahantsika teto ny fidinanao tamin'izany fotoana zany ary fampanantenana nataonao mahakasika an'izay fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina izay. Miresaka ihany koa ianao Andriamatoa Flo ny JIRAMA 1400 milliards d'ariary de subvention betsaka zany, vola tsy toko tsy forohany zany teti-bolan'ny gouvernement iray manontolo no resahana ao anatin'izany. Aty anatin'ny 5 taona latsaka hitondranao tsy porofona tsy faiza mitantana ve zany Andriamatoa Flo satria ianao aloha no fantatry ny olom-pirenena rehetra, ianao no fidin'ny vahoaka fa tsy nifidy prime ministre izy, tsy nifidy ministre izy. Ya, ny faiza mitantana efa nifofotsika teo ny chiffre sy ny mesure zay
no tenenina Abrahama Razafy ary tsy verenako intsony. Ny olana misy fa tsy maintsy mitondra vahaolana isika. Anisan'ray satria mbola niresaka Jirama ianao teo, manofa groupe aneny Jirama ary misy groupe ao zany mifaitsika eo amin'ny 40 millions de dollars eo ny ofany mandritra ny herintaona. Mpamokatra herinaratra anankiray io zay ny natonga anay teny hoe andao tsika hividy groupe ary efa mandroso be ny asa fametrahana an'izany groupe ho ampiasaitsika zany. 29 millions de dollars ny groupe mividitsika 105 mégawatts. Zany hoe tapataona zany de fa niverina ny vola, anisan'ny ezaka zany. Fa zany Abrahama Razafy tsy miteny anao androany de tonga zany rapitso. Fa misy fandaminana na ny manao amin'ny installation an'izany fametrahana an'izany ary efa misy herintaona sy tapany. Fa tsy maintsy ho tanteraka izay. Zany hoe ny zavatra ataontsika amin'ny Jirama dia miréduire na manena ny perte technique, perte économique, tsy maintsy ahenantsika izany zavatra rehetrarehetra any. Milaza ianao hoe potika ny RN2 lalam-pirenena makany amin'ny port lehibe indrindra eto Madagasikara. Tena marina zany. Fa zay ny Abrahama no mahatonga antsika nametraka hoe andaotsika ametraka ny autoroute voalohany eto Madagasikara. Tsy maintsy mila olona manana vision ty fireneny ty. Manana vision, manana fomba fijery lavitra. Ary zay ny teneniko anao hoe si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras plus tard. Raha tsy fantatrao ny asa atao androany, dia fantatrao rapitso sy ravakapitso. Efa mandeha ny autoroute. Ary tsy maintsy vita io. Fa inona ny tombony azo amin'izany? Marina ny teneninao teo i Abraham. 370 km ankehitriny mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Atao mandritra ny adiny 7 ka hatramin'ny adiny 12 mihitsy izy ankehitriny. Fa ny tracé vaovao ny autoroute 250 km. Iny le teneniko hoe atao anatin'ny adiny roa sasany. Teneniko moa monsieur le gouverneur hoe monsieur le gouverneur miantso anao amin'ny enina maraina. Amin'ny valo sasany ianao tonga eto Ambotsoroa eto Iavoloha miara-miasa amiko. Rehefa vita ny autoroute. Zany ny zavatra ataontsika Abraham. Fa ny resaka coût économique ao anatin'izany. So dia lazainareo ndray mantso hoe fisehosehoana tsy hoe raha hoe zay tsy mba misehoseho fa miasa. Miasa zay. Zay fandraisanareo azy any, an'izay olona mandray anazy zay. Fa ny anay asa ny ataonay. Teny anao ny carburant rehefa vita io, autoroute 53 litres ny tomobile majinika. Ankehitriny eo amin'ny 260 000 ariary eo zany. Fa rehefa vita ny autoroute 37 litres fotsiny. Zany hoe eo amin'ny 180 000 ariary eo. Zay zany ny coût économique. Ny transporteur afaka manao aller-retour intelo raha indray mandeha fotsiny ankehitriny. Zay ny Abraham anteneniko anao hoe aleo tsy le zavatra mba mahafinaritra anay ny mpanao gazety, raha tsy le zavatra le petina ray eo anatin'ny taratasy no jerevana, fa aleo mba le fotsy afotsiny taratasy ray manontolo tsy le asa soa vita no mba tenenitsika isakasitrahana. Otratra ve Andriamatofiloha ny 20 kilometatra nampanantenaina tamin'ity taona 13 sy 4 ity. Io rehefa manao zavatra ianao i Abraham, tsy maintsy misy foana ao ny aléa climatique, ny aléa technique. Fa ny zavatra afaka teneniko any Abraham, tsy maintsy vita te autoroute io. Tsy maintsy ho tanteraka ohatra ny namitatsika ny RN44, ohatra ny nanaovantsika Ambilobe Vohemar, ohatra ny fampanantenakina zay efa azo ihany koa ny famatsim-bola ankehitriny. Ny anaovana ny RN10 zay lalatany hatramin'izay ny RN10 zay mampitohy any Andranovory, mandalo any Betsioky, mandalo any Ejeda, mandalo any Ampany, mandalo any Beloa, mandalo any Tsiombe, parapatonga any Ambovombe. Gasikara mihoatra noho le fampanantenana satria anao ny teny mihoatra lavitra noho ny fampanantenana zay napetraka izany tetikazy zany. 400 millions de dollars vola zay zao fitondram-panjakana zao no anégocie an'izany tamin'ny Banque mondiale. Ary tsy laingy zany teneniko anareo zany fa zavatra efa marina. Miandry ny appel d'offre tsika dia manantanteraka an'izay zavatra zay.
Andriamatofiloha miala tsiny aminareo minalahy adiny ray ora sasany neritreretina ny vinavinaina tamin'ity fandarana ity nefa atao voaloha hevitra ray sy tapany izay rizy miralahy no ndresadresantsika teo ngamba mety mbola tsy atsasany akory aloha ngamba ezahantsika foezina satria mety efa reraka ihany koa mipijery atsika mbola hiasa raha-pitso maraina fa Andriamatofiloha amin'ny 3 ny volana aogositra andray ny lalao nosy raha ny hitanay aloha mijery tomba maso amin'izao fotoana izao dia miaya ny olona hoe sao afa-baraky Madagasikara amin'ny fandraisana zany lalao nosy zany fikarakarana ohatrany mbola tsy hitanay mivaingana hoe inona zava-misy entseroa fandraisana ireo vahiny ireo atleta sao afa-baraky isika malagasy amin'izay fandraisana an'izay aiza ho aiza ny fipetrak'izay Andriamatofiloha. Ya misy ny teny soratra masina hoe tsy avelako afa-baraka ny firenenao. Tsy ho afa-baraka tsika i miora ary ho vita araka ny tokony ho izy sy ny vinavina rehetra zay ataontsika ny lalaon'ny nosy. Zay ny teneniko hoe ame ohatra ray ianao satria maromaro ny discipline zay apetraka ao anatin'izy io fanavozana ny ministra moa io tompona andraikitra amin'izany fanavozana ny ataontsika ny gymnase rehetra zany anatrika ny jeu des îles tany Maurice fa ataontsika avy folo eny fa tsy tenena tomitovy an'izany ny jeu des îles eto Madagasikara na io amin'ny fandraisana na io amin'ny organisation fa ny olana fotsiny rehefa misy zavatra ohatran'izao dia tokony maray fo maray saina ny rehetra fa ny jeu des îles ny miore misy olona manaratsy atsika mihitsy any amin'ny kizy any hoe tsy ho vita io fa tokony anoleny misy olona tsy maniry mihitsy ny ahafahana manatanteraka an'io jeu des îles io eto Madagasikara fa za miteny anao ny stade ny kianjan'ny Bariazo ao no ataontsika ny fanokafana ny lalaon'ny nosy io kianjan'ny Barea io 22 000 place io teo aloha fa navozintsika dia 44 000 place izy zao zany hoe double zany ny capacité fa ny olantsika dia hoe ahoana ny mbola ampidirana an'io satria tsy ombon'ny olona ao ary zay no sarignako ny sainao hoe misy olona milaza ny hoany hoe raha tanteraka ny nofinofy dia ho arodana ho averina ohatrany taloha io Barea io fa tena ny antso an'Andriamanitra Andriamanitra anao androdana zany hoe raha raisina amin'ny ankapobeny zany dia hoe averina ohatrany taloha zany dia hoe averina 20 000 place indray zany arodana koa ny any anaty rova tena ohatrany mampiorokodro zany raha olona tia fanatanjahantena tsy manao an'izany ary zay ny teneniko hoe mila fifanajana tsy ampy eto amintsika eto amin'ny firenena ary zay ny teneniko anao io ary rehefa tsy omby io dia za ohatrany mahita hoe tokony mbola ampiana hitarina indray akatrona ray manontolo mba ho betsaka kokoa ny olona miditra ao anatin'izany kianjan'ny Barea izany fa kianjan'ny Barea ny resahana anisany nanamarika anahy tamin'ny fety Pyrénées tamin'ny fety Pyrénées tamin'ny 2019 i Paul Kagame no niinvité tsika teto nasaintsika manokana nahafinaritra be ny fety fa tsy omby le kianja dia mifanosika ny olona ampolony maromaro ny maty tena maloka tamin'ny fiainako zany vita ny fety zay mivady lasa nakany amin'ny hopitaly nijeran'ireo olona naratra dia teo anteny hoe nakipiko ny masoko Andriamanitra tsy tiako ny misy raha latsaka intsony ao amin'io kianja ny Barea io kianjan'ny Mahamasina izy tamin'izay kianjan'ny Barea zay no natonga atsika nanitatra ary zao manaraka fenitra iraisam-pirenena anisan'ny kianja lehibe indrindra
aty amin'ny océan Indiana io kianjany Barea ka nininona hevitra tsy mitovy. Nisy olona nijery baolina tao mpanohatra dia nanoratra anahy izy hoe monsieur le président tsy mitovy hevitra tsika fa akasitrahako ny zavatra nataonao. Dia mahafinaritra anahy amin'ny fomba fisainanao olo-dehibe zany mpanohatra. Zay ny teneniko hoe Nazary miditra amin'ny kianjany Barea misy fierté, les grandiose, zavatra lehibe. Zany ny zavatra nataontsika ka mikasika ny jeu des îles io miora ho totosa ho tanteraka ary ho vita somatsara araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny jeu des îles eto Madagasikara. Resaka rova ihany koa ianao teo azafady tompoko. Resaka momba ny rova ihany koa ianao teo Andriamatoa Filoha, reto ny Tangalamena, Printsy, Printsetsy, olobe eny anivo ny faritra tsirairay avy ianao ihany koa nanandratra ny resaka kolotsaina ny rovan'ny Madagasikara vao nisokafana iverenina ho tsidian'ny be sy ny maro vao tsy ela izay misy ihany koa milaza fa tsy nety nanaovanareo fitondram-panjakana tarihinao Andriamatoa Filoha an'izany fanarenana izany ireo pitsopitsony moa zany tsy hidirako fa ahoana ny fahitanao an'izay indray. Mikasika ny rovan'ny Madagasikara dia tsapatsika vazaha dia tena tsy ny resaka tantara sy ny vakoka. Anisan'ny mamelona ny tantara ny fanamboarana n'io rovan'ny Madagasikara io. Tamin'ny 1995 no may any ny rova ny lapa rehetra tao anatiny 1995 ny fitiavan'izany porofona miasa fa tsy atao ambava fotsiny ary noho ny fitiavana ny tantara noho ny fitiavana ny ireo vakoka eto amin'ny nosy vita somatsara ankehitriny ny lapan'ny Besakana, ny lapan'ny Mahintsy ela fanjaka, ny trano vola, ny lapan'ny Manampisoa nasiana fanavozana avokoa. Ny lavenina zany zay zany tiako lazana aminao hoe azakivy malagasy na misy ary miteny hoe mahandro tsika na misy miteny hoe tsy tahafarina tsony tsika na ny lavenina ary vitatsika nanangana anazy raha manam-pinono tsika tsy maintsy vitatsika manarana amin'ny Madagasikara. Ny olona miteny akoatran'izay dia tsy manisy asiny ny tantara, tsy manisy asiny hoe andrava mora ne no miteny fa tsy tiany vahoaka malagasy tompoko zany olona mpandravo zany tsy tiany vahoaka malagasy zany teny aminao. Ary eo anao Gasikara moa dia miteny amin'ny hoe isy any natiorny fa za mino fa tsy ny fahaizan'ny olona tsy ny habeany fa tsy ny taonany fa olona manana fahendreny, olona manana vina, olona manana fitiavan-tanindrazana zany ny ilain'ity firenentsika teny. Somary virenako kely raha sitraka reo Menada Andriamatoa Filoha ny mahakasika ny resaka jeu des îles teo ianao olona mpahay fanatanjahantena nitany nambara teo ihany koa fa 6e tamina amin'izany karaté zany Andriamatoa Filoha fantatrao tsara ihany koa noho izany fa raha ohatra ka te ahazo ny medaly betsaka isika ao anatin'ity 11e édition ny jeu des îles ity dia any amin'ny fanazarantena indrindrandrindra no tokony amafisina akoatran'ireo fotodrafitrasa izay anambarany ministry ny fanatanjahantena fa ho vita avokoa mialohan'ny farany volana jolay ho avy izao ny mahakasika izay. Mahakasika izay fanazarantena izay Andriamatoa Filoha 5 herinandro sisa tsy anatanterahana zany lalao an'Nosy eto Madagasikara izay hatramin'izao somary atao hoe misy ny taranja sasany efa hita taratra ihany ny atao hoe regroupement mahakasika izay efa mivoaka ihany koa ireo listre ireo présélectionné na ny athlète mahakasika an'izay misy ihany koa nefa ny sasany Andriamatoa Filoha raha tsy resaka tsika ohatra fa tsy ny natation resaka fotodrafitrasa ihany koa moa anao mahakasika an'izay tany amin'ny taona 24 no nisy farany ny atao hoe piscine chauffée
teto Madagasikara hatramin'izao ny atleta de tsy manana an'izay piscine chauffée zay fa de voatery mamonjy any amin'ireo efitrano lehibe nefa de tsy manaraka an'izay fenitra olympique izay. Ahoana ny mahakasika an'ireo regroupement ny fanatanjahantena ireo satria tsy ho ampy raha ohatra ka izay 4 herinandro 5 herinandro zay fotsiny no anatotosana Andriamatoa filoha an'izay atao hoe regroupement sy ny fanazaran-tena mba azahoantsika medaly maro be azahoana voalohany eo amin'izay lalaona nosy izay. Ya, ny regroupement moa ministère no efa mikarakara an'io fa ny zavatra afaka lazaiko a efa nanomboka efa ela ny regroupement betsaka ny atletatsika efa nandeha tany Chine amin'izao tsika amin'ny teny zao ary vao andro vitsilasy zay fa tonga teto koa ny expert maro zay manao an'izay regroupement zay. Ny zavatra afaka teneniko aminao a ny roborobo ny fanatanjahantena tao anatin'izay efataona zay tsy hitanisy eto a fa maro ny medaly noho ny fanapitsika an'ireo atleta ireo noho ny fitiavako ny resaka fanatanjahantena Abraham Razafy. Resaka piscine ianao a piscine anankiroa zao no namboaritsika navaozitsika ary anaraka ny fenitra iraisam-pirenena na norme internationale. Anisan'izany any Akatso zay any Votovorona zay namboarina iray manontolo a satria tsy nanaraka amin'ny fenitra le izy to fa nalebiazina de nasiana an'le hoe touché manaraka an'le fenitra iray manontolo mihitsy a ary vita anovantsika ny jeu des îles. Ohatra ihany koa ny ao amin'ny ANS Peflo de nasitsika chauffage amin'izao tsika amin'ny teny zao de ho chauffer iray manontolo namboarina daholo ary vita mahafinaritra izany piscine zay anaraka ny hoe piscine olympique zay. Eny ary Andriamatoa filoha raha sitraka ao anisan'ny raha andrasan'ny maro ny mahakasika ny zoom-pirenena anananao ka raha sitrakareo menada iroso amin'izay tsika zay tokoa no andrasan'ny maro satria efa herinandro vitsivitsy miteraka ady hevitra be zany rehetrarehetra zany. Reo mpahay-lalàna maro samihafa na avy amin'ny fanoherana avy amin'ny pomba ny fanjakana samy resaka an'izany avokoa. Na tiana na tsy tiana ny zavatra nisy dia nivoaka izay certificat naturalisation amin'ny citoyen français anao Andriamatoa filoha ka zangamba tsy hiditra be ny amin'ny resaka hoe afon'ny lalàna fa tena tiako anokafana ny ady hevitra tena fo malalaka fotsiny de rositsika ao anatin'ny ady hevitra ny lalàna tsy mampaninona avy eo. Andriamatoa filoha za tsy manontany hoe gasy ve ianao satria ny anaranao Andry Rajoelina gasy ray gasy reny ianao ary moa laza teny amin'ny rova fa tsisy afaka nalina ny raha mahakasy anao aviriko ihany za tsy manontany hoe gasy ve ianao fa ny fantaniko Andriamatoa filoha raha sitraka ao frantsay ve ianao manaiky ve ianao fa manana zoom-pirenena frantsay Andriamatoa filoha. Tena fanontaniana mila apetraka zany ary na tsy nanontany ary ianao i Gasikara de za mihitsy no anisan'ny ilaza sy resaka an'izay. Manontany ianao hoe frantsay ve ianao Andriamatoa filohan'ny Repoblika de averiko aminao ny fanontaniana hoe ny raha mikirina ato amiko ve ny tianao anontaniana sa ny taratasy zay ananako. Ny raha mikirina ato amiko dia malagasy. Tsy misy olona afaka anaisotra any maha-malagasy aho. Tsy misy olona afaka anala ny fitiavam-pirenena sy ny fitiavan-tandrazana zay atao boka. Afaka hososena, afaka tenenana ratsy, fa tsy afaka esorina kosa ary tsekiko ny filazana fa tsy malagasy aho ray zay.
inona moa ny problème amin'izany? Faotana ve zany ny fizakana zoam-pirenena hafa? Tsy namaly mihitsy Gasikara. Fa misy fotoana itenenana, dia misy fotoana anginana aloha, dia misy fotoana itenenana. Ary misaotra anao nametraka ny fanontaniana. Fa maninona no taritina lavabe le izy? Iza moa ny olona mitsikery? Olona totra ny efa nilatsaka filoham-pirenena daholo anie? Olona mpanohatra anie? Ary raha eo amin'ny lafiny ny fitantanana amin'ny firenena no resahantsika, Gasikara tsy magaga satria efa ho avy ny fifidianana zao. Dia hitarina daholo zavatra tsy hitarina, tsy tokony hitarina rehetrarehetra. Milaza aminareo fa nisy ny fifidianana filoham-pirenena tany États-Unis d'Amérique tamin'ny 2008 ngamba izay raha tsy diso fa navoaka daholo hoe candidat izany hoe Barack Obama zany. Dia navoaka hoe afrikanina io. Marina zany satria Barack Obama ne Gasikara Kenianina afrikanina zany. Raha io ny filoham-pirenena manjaka ao États-Unis ozy isaky zareo ny terrorisme, ny silamo. Fa vahoaka ihany no mifidy tompoko, fa tsy ny mpanohatra na ny mpanao politika. Navoaka ry zareo mihitsy io sary io, polémika be tany États-Unis hoe io Barack Obama Kenianina, fa lasa filoham-pirenena ny États-Unis d'Amérique. Fa ny zavatra tena tiako lazaina dia zao, be dia be ny filoha Amerikanina teo alohany milaza hoe fahavalinay Osama Ben Laden, fa i Barack Obama anie no capturé any Osama Ben Laden. Zany hoe ny firenena ny baiko azy. Ao anatin'izay ihany tsy anome exemple firy fa raha misy ny olona tena mifikotra amin'ny origineny izany, amin'ny antokony izany, dia ny ANC ao Afrika Atsimo. Iza no tsy malala a Nelson Mandela hoe zany ny tena mafy ary idôla ny olona rehetrarehetra. Gasikara manaovanareo recherche kely fa Nelson Mandela manana nationalité betsaka fa tsy nanakana mihitsy zany ny tsy fitiavany tanindrazana, ny fitiavany any Afrique du Sud. Anakefatra ny nationalité any Nelson Mandela, canadianina izy, brésilianina izy, fa ny ao an-tsainy sy ny ao am-pony sud-afrikanina izy. Iveriny eto a Madagasikara nisy tolona natao teto ary ny tantara tsy fanadiny. Mba fantatrareo i Jean Ralaimongo, fantatsika zany, fantatra Gasikara Jean Ralaimongo, fantatra Gasikara Raseta, Rabe Mananjara, reo Gasikara ny fondateur ny MDRM, ny tolona ho an'ny fahafahany malagasy Madagasikara. Fa reo olona telo reo na ny taranany ankehitriny dia mizaka ny zoam-pirenena frantsay avokoa. Karaha ny taratasy kely 8 cm ty aposiko no analanao anamy fitiavan-tanindrazana tsy afaka reo fandrarajoela ty tanindrazana. Ty tanindrazana ary vonona ho faty ho an'ny Madagasikara.
mankasiraka toy anisan'ny fantaniana apetraka Andriamatoa izy mahakasika izay indrindra raha sitraka ao Andriamatoa Gasikara metrahako an'izay fantaniana izay ny fantaniana mipetraka ny maro dia hoe ianao veny nangataka ho frantsay sa avy amin'ny inona no nazahoanao an'izay zoam-pirenena frantsay izay ny antony mahatonga izany fantaniana zany Andriamatoa filoha nitondra fanazavana avokoa ireo mpiara-miasa akaiky aminao rehetrarehetra nanomboka taria amin'ny talian'ny kabinetra taty amin'ny talian'ny serasera ny mpitondra tenin'ny gouvernementa ary farany teo ny sekretera jeneraly lefitry ny fiadidina ny repoblika niakatra avokoa niaro anao amin'izany resaka fizakana ny zoam-pirenena frantsay ary farany moa ianao mihitsy no mitondra an'izay fanazavana izay ny fantaniany maro dia hoe ianao ve no nangataka ny zoam-pirenena frantsay zaka ny zoam-pirenena frantsay satria anisan'ny fantaniana napetraka ny mpanao gazety frantsay ihany koa mahakasika an'izay hoe tamin'ny taona 424 nivoahany zany Andriamatoa filoha dia hoe takalo ny tsy fanenjehana anao amin'ireo trafika na bois de rose ireo trafika maro izay nisy tamin'ny fitondrana tetezamita no takalon'izay naturalisation na fizakana ny zoam-pirenena frantsay zay inona no evalite no hoentinao Andriamatoa filoha ny voalohany aloha intsika kely ny teninao Abraham Razavy Andry Rajoelina tsy mpanao trafika fa miady amin'ny trafika averiko Andry Rajoelina tsy mpanao trafika fa miady amin'ny trafika aintsiko zay faharoa ny kahako sy ny fianakaviako ohatran'ny kahany Zoé tany Sainte Marie Zoé io dia ny mamany malagasy tovitovy fa rehefa nandalo tao nisy Tatsambo niasa missionnaire tao Sainte Marie dia nivady tamin'ny mamany Zoé dia lasa ny papany Zoé no tany Frantsa dia rehefa afaka baky Zoé nianatra momba ny médecine teo Akatso dia anoiny fitehanoiny fianarany any ivelany izy manana olana arataratasa izy tsy nahazo visa izy nefany izy hoe tena zaza mahay dia rehefa tonga tao amin'ny ambasady izy dia niteneniny ambasady hoe enao aiza ny rainao dia any andafy fa izy ve enao mireconnaître ny hoe zanany ianao ino izy izy dia manova ianao izy demande dia tsy manana olana ianao ny anohizanao ny fianaranao any ivelany dia nanao demande Zoé dokotera izy hoe te miverina eto Madagasikara izy amin'izao tsika miteny zao manasony vahoaka malagasy mikasika ny kahako tsotra be i Abrahama tsy resaka hoe récompense diso zany fantatro tsara fa rehefa niala efa tsy filoham-pirenena tsony ny zanako nanohy ny fianarana tany ivelany rehefa nanohy ny fianarana tany ivelany zanako dia sarotra be ny manao taratasy amin'ny filaharana ny formulaire sahirana satria nahazo visa aloha zareo zany isaky ny enim-bolana dia tsy maintsy renouveleny dia ohatsy ny mpisolovana hoe enao nga tsy manana descendant frantsay eno ny dadabeako ary any anatin'ny décret zany frantsay manana nationalité frantsay ay dia raha ohatra ka io zany no ahafahany zanako manohy fianarana dia afaka ataoko hoe afaka ataonao Abraham Razavy iza miray aman-dreny no tsy hanao ny fomba rehetra atafitany zanany anisany dia nangataka ny zoako sy any droit hoe mba ahafahany zanako
manohy fianarana ny ivelany efa tsy filoha-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika efa filoha venao tsy filoha tamin'izany tompoko de nangataka mba hahafahany zanako manohy ny fianarany zay isorako an'Andriamanitra lehibe satria ny zanako lahevy zao efa ny amin'ny université izy any nahazo mention très bien ary gaga ny olona ay noho ny fitiavan-janaka fitiavan-tanindrazana tompoko tsy anarany Madagasikara tsy anarany fireneko ary mitsinjo ny zanako ihany koa azafady Gasikara azafady Andriamatofiloha ny ayahin'ny olona mantsy mikasika ity fizakana zoam-pirenena roa tsy hoe zoam-pirenena roa moa zany fa hoe malagasy sy manana zoam-pirenena frantsay dia sao misy atao hoe amin'ny teny vahiny hoe impact amin'ny fandraisanao fanapahan-kevitra eto Madagasikara izay fanananao ihany koa taratasy amin'ny frantsay izay iresaka fotsiny ohatra hoe ny ils et pars aiza ho aiza ny dingana zay lalomana amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny fitakiny malagasy andreo nosy malagasy ireo zay zany ny ayany ny olona hoe sao izay fizakanao ihany koa zay zoam-pirenena frantsay izay mety tsy apahitsy ny fanapahan-kevitra raisinao miora zany fitiavan-tanindrazana zany rehefa mikirina ao anatin'ny rahanao tsy misy condition zany nizaniza en face ko ary zany tena anao miora mahakasika ny ils et pars 2019 ane no nanao visite officielle voalohany tao Frantsay ary nikabariko tao anatin'izany tsy nisy filoha-pirenena teto Madagasikara nasantaky ampabe maso teo anatrehan'ny filoha-pirenena frantsay ho za hoe Andriamatofiloha Emmanuel Macron misy zavatra mbola marary any malagasy niratra nitranga tamin'ny 1947 ary ny ils et pars zay identité anay fierté anay ka na mangataka aminao amin'ny fomba ofisialy amin'ny anarany vahoaka malagasy iray manontolo nijerevana vahaolana amin'ny amerinana ny ils et pars io tsy nisy nanao an'izany mioka tsy fantatro nomanika any fa tsy fantatro raha amin'ny teknisiana mba tiako enona satria manamarika ny tantara koa zany za tsy mampiasaka velatsy fa fangatana tamin'ny fomba ofisialy ary mirakitra ao anatin'ny tantara nisy afatra nataony président Didier Ratsiraka tamiko talohan'ny nahafatesana zay sy izy maty izy niapitsony ny alina zay rahala mianaka mbola mifampiantso so izy président tandremo izy amin'ny olona mpanao politika tandremo amin'ny mpiatsara velatsy fa raha ny rahina ny malagasy ozy izy efa ela be niverina tamintsika ho ils et pars fa niady rery bon courage jeune homme ozy izy saroko zany teniny zany amin'izao tsika amin'ny teny zao satria za rery raha tia tanindrazana mpanao politika esory ny tsy fidikivikevitra fa aloha miray rehefa tombotsoan'ny malagasy ame ohatra farany aminao tamin'ny fitakinany ils et pars fantatrareo tsara ajaiko ary manaja ny heviny koa raha politika izany professeur Raymond Ranjevy zany anisan'ny pitsikera any fitantanana tamin'ny teteza mita fa rehefa itaky ny ils et pars dia natsoko izy hoe ray aman-dreny enao ny anisany namolavola niaraka tamin'ny président Didier Ratsiraka namerina n'izany ils et pars zany manaiky ve enao itaky ny ils et pars io miaraka amiko ao anatin'ny commission mixte izany professeur Raymond Ranjevy zany satria zany midépassé anao ny fomba fijery politika rehefa ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan'ny Madagasikara no aresahana ka tsy misy zavatra hafa mibaiko anahy
io le kabary io mba tiako alefa anareo hatramin'ny 100 zafady satria mirakitra ao anatin'ny tantara zany. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis un leader d'un peuple qui porte encore en lui quelques séquelles de l'histoire. Nous voulons relever la tête et avancer fièrement et porter fièrement notre patriotisme. Nous devons retrouver notre fierté nationale et aujourd'hui, il y a encore une réalité qui nous fait mal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, mais le peuple malgache, l'appartenance des Isépars est une question d'identité nationale. Donc je vous remercie car il faut trouver une solution. Il faut vraiment aller de l'avant et les choses qui n'ont pas été faites depuis 1896 devraient être rétablies actuellement. Et c'est en ce sens qu'au nom du peuple malgache que je demande solennellement et officiellement à Monsieur le Président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des Isépars à Madagascar. Je vous la demande en mon nom personnel et au nom des 25 millions de Malagasy, parce que je connais, Monsieur le Président, vos engagements et vos prises de position. Je vous le demande pour notre belle patrie Madagascar. Mba te anontany aho hoe nisy olona hafa ve nitaky taorianany filodideratsiraka amin'ny fomba ofisialy any nosy Malagasy. Mazava. Makasiraka Andriamatoa filoha Amerikana fa tsy adikevitra Andriamatoa filoha ny fitiavanao an'ity tanindrazana ity. Manaiky an'izany tsika rehetra. Ary ny atsika efa marina dia marina zany. Miara-manaiky ny atao anaty efitrano. Fa iverenako kely le ady hevitra satria rehefa nino ny fanazavanao teo mantsy dia hoe nolovaina ny dadabeako ary tena fitiava. Iza koa moa tsy tiany zanany. Andriamatoa filoha raha sitrakao décret de naturalisation izay no niparitaka. Décret de naturalisation ny fantaniko voalohany dia hoe fa maninona aloha no nafenina ve, maninona tsy nampifantarina ny vahoaka fa ny andry aza ny mpihotra taty ariana taty vao samy miresaka an'izany daholo tsika. No faharoa dia zao décret de naturalisation no miparitaka raha ny fahitany azy ary raha nambarany mpahalalana de certificat de nationalité no azonao raha ohatra ka nolovaina le izy. Fa le zavatra nivoaka décret de naturalisation zany hoe nangatahana zany le izy ary no certifien'ny fanjakana frantsay zany. Donc raha sitraka ao Andriamatoa filoha maniry précision avy aminao manaiky ve aloha anao andreny taratasy niparitaka reny, manaiky ve anao fa marina aloha ireny ary averiko farany décret de naturalisation no niparitaka tany Andriamatoa filoha. Ny fanontaniana napetraka atao Gasikara dia hoe nafenina. Ny zavatra tiako lazaina ny Gasikara, ny décision na ny fanapahan-kevitra mivoaka amina décret tsy afenina tompoko. Na eto Madagasikara na maneran-tany raha vao décret zany izy dia mivoaka amin'ny journal officiel. Fa faharoa, Gasikara nafenina. Fa efa nisy nanontany ananga nareo hoe frantsay, sarapitsikoa hoe comoriana. Raha manontany anahy ianao androany hoe comoriana ve ianao tsy novaliko. Fa frantsay ve ianao? Le taratasy 8 cm ty aposy any anatin'ny portefeuille misy any zay. Efa nazavaiko aminao zay. Faharoa i Gasikara, zavatra tiako lazaina aminao dia tsotra. Satria ianao miresaka hoe décret lalàna. Eto mitodika amin'ny reo olona rehetra zay manao faux débat mikasika niny resaka fizakana ny zo-pirenena frantsay. Fa firifiry moa malagasy eto. Manana zo-pirenena ary nalepitolona teo ao anatin'ny tantara satria namaky tantara Ray Laimonga, Rasety, Rabe Mananjary
nangatahana zareo mihitsy tamin'izany fa tsy tanteraka no hoe ny malagasy rehetra dia omeo zom-pirenena frantsay daholy. Zany hoe nangatahana zareo tamin'izany fotoana zany fa tsy tanteraka le izy. Eo ianao amin'ny resaka texte hoe décret. Za zany eto dia manintsy ny mpanao politika satria misy ny mihevitra ny tena no tena mahay indrindra. Fa misy koa ray aman-dreny ny teny hoe ny lalàna tompoko. Nareo be dia be ny juriste. Dia tsy ny article ray no vakiny fa ny lalàna na ny constitution misy fandraisany lalàna rehetrarehetra. Article 42 no naseho na indraindra tamin'izay. Ny article 42 dia hoe tsy manana ny zom-pirenena malagasy tsony izay malagasy mangataka ny zom-pirenena vahiny. Dia izay fotsiny no nolazaina mivoaka malagasy. Article 42 io. Fa eto mba miteny anareo mpanao gazety rehetrarehetra mba vakio kely aloha ny article 45, ny article 90. Ny article 45 dia milaza hoe vakiko amin'ny teny frantsay dia avao vakiko amin'ny azavaiko amin'ny teny malagasy. Ary zay no isorako ny ray aman-dreny be Honoré Rakotomana hoe tandremy fa tompon'andraikitra ty anareo satria ny eritreritry ny olona dia ny ampizara ny ampiady anty ny samy malagasy. Ny article 45 dia milaza hoe perd la nationalité malagasy le malagasy, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, touyen, est autorisé sur sa demande par le gouvernement malagasy à perdre la qualité de malagasy. Zany hoe ny article 45 dia milaza hoe afaka mangataka izay malagasy manana ny zom-pirenena hafa afaka est autorisé sur sa demande amin'ny fangatahana zay ataony ary ekeny ny fitondram-panjakana fa very ny zom-pirenena mamalagazy anazy. Zany hoe est autorisé. Malhonnêteté intellectuelle ny ataon'olona rehetrarehetra zay tsy mamaky an'io article io. Article farany 90 dia milaza hoe les personnes nées de père et mère d'origine malagasy, quel que soit leur âge, leur domicile ou leur résidence, à la date du 26 juin 1960, ont la nationalité malagasy. Ataoko amin'ny teny malagasy mba azahoany malagasy. Io zany milaza fa tsy voarara mihitsy ny fananana double nationalité eto amintsika. Ataoko amin'ny teny malagasy le izy mba ho azo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy hakanavaka. Ny olona rehetra izay manana ray na reny malagasy na firy taona monina sy mipetraka naiza naiza fonenany manomboka tamin'ny 4 jona 1995 dia manana ny nationalité malagasy. Eto dia manome hafatra satria miteraka débat be ty. Any malagasy rehetrarehetra vao nisy malagasy so vao mifanena tamiko canadienne mianatra any miasa ny ivelany izy fa manana nationalité malagasy hoe monsieur le président tena mba azo vavainy io lalàna io fa tena zay tsisy tokony afaka ny mamalagasy anay. Dia zao ny afatra teneniko an'izao hoe aza matahotra nareo malagasy ray malagasy reny fa tsy misy na iza afaka naisitra ny mamalagasy anareo. Andriamatoa filoha mialatsiny tena mialatsiny indrindra tompoko satria lasa ohatrany karazana miinsista kely fa tena marina tiako hoe ianao ataoviny voaka malagasy eto androany mihitsy ny Andriamatoa filoha raha sitrakao citoyen frantsay ve ianao eny satria tsy nivalianao mihitsy n'izay. Gasikara
afaka valinao mahitsy ve toka asirako fotsiny tsy mila fanazavana lava be atoko mazava aminao ngamany a efa galiko ianao tao anatin'izay fanontaniana zay mazava mahitsy tsy misy alika ary ny ao anatin'ny fokoray manontolo no lazaiko aminareo teto nanontany Abraham ahoana nazahoana an'izay nanontany ianao gasikara de efa mahitsy ngambany amin'ny valiteniko mikasika an'izay nationalité azafady gasikara alonga mitsika maraparana kely fa haiko hoe tena manitikitika avy anao fa efa memandroso ihany koa ny fotoana efa roa ora mahery zay tsy manino raha sirako fotsiny andre matofo loha satria le lalàna mantsy io fantatra hoe samy miaro tentsika fa tsy namaly ianao andre matofo loha hoe marina ve iny décret nivoaka iny a décret de naturalisation iny a fa tsy certificat de nationalité gasikara précision ya précision valiko foany gasikara fa tsika gasikara tsy hiditra ao anatin'ny resaka juridisme za mitondra fanazavana aminao eto fa milaza aminao gasikara vo mandeha anao 50 kilomètre mialana Tananarivo tsy misy mamaky loha am'izany naturalisation zany mivoaka malagasy farany tsy resaka lalàna ntsony andre matofo loha tsy resaka lalàna ntsony fa moral fotsiny ngamba mba tiako antanina hoe satria anao moa resaka andravoangy raseta mariny zany zaka sopirenena frantsay fa le resakitsika androany andre matofo loha dia filoham-pirenena le resaka ary malahelo ianao mahita teratany vahiny manabarabara ny filoham-pireneko Andriamatoa Andry Rajoelina fa filoham-pirenena malagasy manana filoha frantsay malahelo ianao maheny teratany vahiny fanyanarany filoham-pireneko Andry Rajoelina no vainy Cédric malahelo a Andriamatoa filoha ka izay no antaniko aminao hoe aminao ve mety zany hoe filoham-pirenena malagasy raha voangy raseta tsy filoham-pirenena fa ianao filoham-pirenena malagasy filoha faratapon'ny folo alinday ianao filohan'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara ianao zany rehetrarehetra zany no mahatonga atsika mametraka fanontaniana androany a ny amin'ny hoe Andriamatoa filoha aminao amin'ny fo madio tsy miangatra mety ve zany hoe filoham-pirenena malagasy a manana filoham-pirenena hafa manana filoham-pirenena vahiny ary raha miresaka frantsay tsika miteraka devitra zany hoe le firenena nananjanaka atsika mihitsy ary ny farany de tsotra raha ohatra ka ho an'ny tombotsoa ambonin'ny firenena ho an'ny tombotsoa ambonin'ny firenena manaiky ve anao Andriamatoa filoha anaisotra na analan'io zo-pirenena mahafrantsay anao io ho an'ny Madagasikara tovoka ya ono a mba tiako i gasikara mikasika ny zavatra teneninao teo moa reny communication ivelany reny hitako reny olona manakaramany reny mieritreritra reny hoe avoa fa tsy akitika ana reny ary tsy avoa faharoa ny teneninao teo de ny hoe manimba saina le izy fa efa nyteneniko anao teo mba fantatrao hoe gasikara Nicolas Sarkozy ny d'origine hongrois filoham-pirenena frantsay fa tsy nisy mihitsy mipanohatra hoe tsy mila filoham-pirenena hongrois zay ray zay faharoa manarakarak' zany nisy an'le décret iny hitanao nisy sini tao Emmanuel Valls no sini an'le izy zany tsy mandà misy aneny efa nazavaiko anareo teo ny antony fa Emmanuel Valls zany prime ministre frantsay d'origine espagnole fa tsy nisy mpanao gazety mihitsy ny tena anazy hoe ianao ve de manaiky fa tsy ho espagnole tsony a fa ny asa no tsarain'olona anazy ka tsara ao amin'ny asa koa fa aza tsaraina amin'ny zavatra Andriamatoa filoha ny rahantsika nanaraka teo ny kabary nataonao tao amin'ny taopariny niaraka tamin'ny filoha frantsay nitaky an'izay Îles Éparses izay ny rahantsika nahita tao ihany koa ny atao hoe réaction ny filoha frantsay jiry anao tsara nandinika anao tsara tao anatin'izany kabary zany ny dinika ifanaovana amin'izao fotoana izao atao hoe fivoriana voalohany commission mixte tany amin'ny taona 2024
tadiavana excuse rehefa avy eo angamba hoe mety hoe excuse ny ilazana anazy ny covid hatramin'izao tsy tateraka Andriamatofiloha izay fihaonana faharoa tokony taterahana any Paris anireo commission mixte ireo izay tamin'ny taona 2024 volana novambra tokony izy izay fihaonana faharoa ny commission mixte izay isika malagasy no nangataka fanemorana an'izany fihaonana faharoa an'izany commission mixte izany mifarana ny mandana ny fepitaona iasanao Andriamatofiloha tsy tateraka izay fankatahana noentinao no hoan'ny vahoaka malagasy izay ahoana mety antikanao an'izay zay fantanina voalohany ary fantanina faharoa Andriamatofiloha anisan'ny narahana sy natao fanadihadiana tao nandritra n'ireny krizin'ny taona 5 sy 2000 ireny fa Frantsay no anisan'ny nanampy anao betsaka tao anatin'ireny krizy ireny ty amin'ny taona 2020 ataontsika hoe herinandro vitsy tsy anatanterahana n'izany fifidianana filohan'ny repoblika izany atao hoe mivoaka anonyme le izy Andriamatofiloha any Frantsa ny resaka fa tsy eto Madagasikara betsaka ihany koa zany atao hoe fuite-na document professionnel na document officiel izany midika ave zany Andriamatofiloha fa efa mangatsitsika ny fifandraisana misy eo aminao sy ny Frantsay misaotra toko. Abraham Razafy ny fitakinan'Élysée Pars 2023 ny tsika zao fa nijidy izay nivoaka tena amin'ny ny vote tena amin'ny Nations Unies de efa tamin'ny 1900 io resantio l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies demande à la France de restituer les îles ou au moins négocier sans tarder efa résolution tamin'ny 1979 ka raha tsy azo ve ny Élysée Pars androany de izy no menatsiny za manampinoana i Abraham Razafy de efa natomboka io fitakina efa natao io ary tsy maintsy ahitana vahaolana. Le fantanina faharoa Andriamatofiloha satria nilaza ny filoha frantsay fa ici c'est la France nampangatsitsika ny fiaraha-miasa eo aminao sy ny firenena frantsay ve ity resaka Élysée Pars ity mifandray ihany koa amin'ny resaka double nationalité anananao. Za de miteny ary mbola amafisiko eto i Abraham Razafy ny Élysée Pars dia any Madagasikara ary mitaky an'izany tsika tsy renoncer an'izany mihitsy na ovina na misy tafondro na misy basy ipoka eto marina ihany ary marina tsy mba maty fa ny zavatra ray fotsiny teneniko anao de zao mila amiray fotsika malagasy tsy tokony anaiky zarazaraina tsy tokony anaiky ho ampidivana rehefa vita zay de tena irosy Madagasikara malalatsika ity. Le fantanina farany fifandraisanao sy ny frantsay taorian'izay sy ny fivoahan'ireny double nationalité zay document officiel mivoaka ity amin'ny tambazotra tserasera reny. Ny zavatra lazaiko anao ny fifandraisana tsy misy miova na ray milimetatra azy tsy mififandraisana aloha fa ny lazaiko hoe ny ligne politique any Madagasikara tsisy miova ny fiarovako ny tanindrazana tsy iova mandrakizay ny fifandraisana ataoko angambany fa tsy misy olana zasin'ny président français Emmanuel Macron tsy manery izy fa tena mifakahazo tsara ary mifampiresaka tsara ary mahafinaritra anahy efa niteneniko ty ombeny rehefa miona ny président français ary tena tsara ny manambara an'izany égal mitovy fa tsy misy hoe frantsay dia anatebitebany malagasy ary mizotra tsara mandeha tsara fifandraisako amin'ny président Emmanuel Macron. Andriamatofiloha mialatsiny moa satria gaga ny olona to mirivotra be amin'le nationalité ray volana maheritsika io foana ny adihevitra teto amin'ny firenena raha ny loatra angamba natao raha ohatra satria ny filoham-pirenena mihitsy no manatrika atsika ataoko indray mava maranana an'izay raha sitraka Andriamatofiloha hoe ianao ve manaika fa mila autorisation ny gouvernement ny fanesorana ny nationalité malagasy anao satria ny teny ny article 45 matsy ianao teo tsy misaraka amin'ny article 42 ianao raha sitraka Andriamatofiloha. Tsara be zay fantaniny Gasikara zay iza no afaka manaisotra
ny zom-pirenena ny malagasy anankiray. Efa nitondra i Gasikara ny manaisitra aloha dia mangataka le olona, dia rehefa mangataka le olona dia misy enquête atao aminy hoe tena tsitrapo marina ve nanekenao fa tsy ho malagasy tsony, dia misy décret soniavy ny filoham-pirenena. Gasikara 5 taona no nitondra ny tetezamita, efa taona no nitondra n'izao fireneny zao mandritra n'ity mandako ity, fa tsy nisy malagasy na de ray azy nizaka ny zom-pirenena frantsay ka nangataka hoe za tsy ho malagasy tsony. Tsy misy na ray azy. Ka ny manome autorisation an'izany dia marina ny teneninao, mangataka izy manao ny antota-taratasy makany amin'ny ministèran'ny fitsarana, dia rehefa vita ny enquête rehetrarehetra dia hoentina eo amin'ny filohan'ny repoblika. Za tompoko tsy hanaisotra mihitsy na hanery ny olona zay manana zom-pirenena hafa ka hanery anazy nizaniza, tsisy afaka hanery anizaniza hoe tsy ho malagasy tsony ianao. Ray zay. Faharoa, i Gasikara maranako anazy mikasika an'iny satria fa mila faraparanana angamba ny fandaharana, dia tsotra ny teneniko ny amaranako an'izay zom-pirenena malagasy zay na frantsay. Ny fizakanao zom-pirenena hafa, ninina motifa na zavatra angatahanao anazy dia ohatran'ny anazy ao dia droit, dia afaka mangataka ny joa koa droit, c'est un droit, satria ny dadabeako frantsay dia mangataka hoe ilainao ve sa tsy ilainao, afaka mangataka ianao, afaka tsy mangataka, fa mangataka ianao dia mahazo ny droit anao. Ho an'ny olo-pirenena io tsisy afaka manery anao, ny olo-pirenena malagasy tsirairay avy dia manana ny zoa ny droitko ny safidy na ny fidy ny filoham-pirenena zay ho savidiny rehefa tonga ny fividianana. C'est un droit, mais ce n'est pas une obligation. Tsy afaka hanery ny olona ianao hoe ianao dia tsy maintsy mifidy. Zay ny teneniko anao hoe droit fa tsy obligation. Noho izany tsy misy olona nizaniza hanery ny olona olo-pirenena anankiray mizaka ny zom-pirenena hafa. Zay ngambany ny amaranantsika amin'ny ankapobeny mikasika an'izay zom-pirenena zay. Mahitsy ny lalantsika dia aleo hikisaka dia ohatr'izay ny débat fandao hampandroso ny firenena. Indrindra Andriamatoa azafady Gasikara, azafady. Alors amintsika hiresaka fifidianana raha sitrakareo amin'ny lala satria miloha fifidianana satria resaka vitivitika fotsiny miora satria raha roto kely ny resaka relation internationale mantsy Abraham Razafy teo dia vaovao vo hitako tamin'ny marainy izy io dia mba raha roto kely eo amin'izay relation internationale zay Andriamatoa filoha misy zany ny ataontsika hoe sommet russe Afrique ny fafito amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana Jolay ho avy zao ka ny fantaniko ve ianao ve Andriamatoa filoha ho any amin'io fivoriana russe Afrique io satria fantatrao tsara ny enjeu an'izany fivoriana zany raha tsy resaka akoatra ny BRICS fotsiny sika izay hitranga any Afrika atsimo ka afatarako ny mety opposition ny Madagasikara ihany koa asa ilalao any amin'ny ataontsika hoe non alignement ve tsika entre ny occidentaux sy ny BRICS sa ilalao any amin'ny occidentaux fotsiny ka ho any amin'ny ataontsika hoe fanapahan-kevitra ara-diplomatique ny fitondrana malagasy amin'ny alalanao Andriamatoa filoha mety tsy misy dikany amin'ny maro zany fa misy dikany ho an'ny hoavin'ny Madagasikara izay fantatrao tsara Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara tsiatra kely fotsiny. Ya misy tokoa io sommet zay lazainao io misy koa ny sommet anankiray ny sommet an'ny BRICS zay atao ao Afrika Atsimo. Io moa ny déplacement ohatran'io dia mila fandiniana miaraka amin'ny ministeran'ny ministra ny raharaham-bahiny ny programma zay atao eto atoerana sy ny any ivelany satria maro ny asatsika mbola miandry eto ka zay ny fandiniana dia ataoko fa hodiniana ao anatin'ny filakevitra ministra satria rehefa misy fandiniana ohatran'io dia eo ny manapa-kevitra
hoe mandeha izany mandeha ao anatin'izay fandraisana anjara ao anatin'ireny sommet reny. Ny faharoa ihany koa Andry Matofilo dia misy feo mandeha fa anao karazana visite d'état any Chine ianao a ny farapara ny volana aogositra ho avy zao a raha ny loharambavao raiky aloha any amin'ny faharoapolo ny volana aogositra zany a eto ianao anamarina na andiso an'izay satria mampanao gazety a tsy maintsy manao ny fanadihadina izay efa akaiky any zany izy io a raha ohatra ka ho candidat ianao zany de efa ao anatin'le mamaraparana ny filoham-pirenenanao a ary ny loharambavao moa manamafy fa hoe mety ho anisan'ny osiniavina any a ny projet saofika Andriamato filoha ho isan'ny atao anatin'izay soniza ihany koa reto le lalana zay nivoaka tamin'ny filan-kevitra minisitra farany teo hoe tsy maintsy amboarina ato ato ka maranako an'izay nga mandrasitraka hoe ahoana ny fifandraisanao a amin'ny la France raha ohatra ka hoe omenao ny sinoa zany a isaofika toboka. Ny teniko ombenombeny a de Madagasikara mila miara-miasa amin'ny firenena rehetra zay tsy misy fanakavahana io fa zay olona afaka mitondra ny fampandrosoana eto amin'ny firenena de miara-miasa tsika ka mikasika an'izay nareo ndraindray mahita biby alohan'ny volana fa le volana aloha mbola tsy mipoitra volana aloha amin'ny biby mahita volana aloha amin'ny biby nareo fa le volana aloha Gasikara mbola tsy mipoitra satria mbola tsy ao anatin'ny programma koa izay hoe ho any Chine zay am'izao tsika miteny zao fa misaotra anao mametraka ny fanontaniana mba hahafana ihany koa manifika an'izay mety hoe tsao na ny resaka tsy mitombina zay alefa amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena. Alors indray angamba Abraham Razafy mba metraka ny fanontaniana mikasika ny fifidianana voaka moa ny daty tamin'ity herinandro ity fa ho tanterahana amin'ny fahasivy ny volana novambra ny fifidianana fiodinana voalohany ary raha misy ny fiodinana faharoa dia amin'ny faharoapolo ny volana desambra misy anefa milasa fa hoe mety tsy ho tanteraka izany fifidianana izany a tsy ampy ny volana tanterahana ny fifidianana eto ianao Andriamato filoha afaka anamana na andiso an'izay. Ya tsika tsy namany mihemitra ary matony gouvernementa namoaka ny datim-pifidianana dia miroso amin'izay fifidianana izay tsika. Ny faharoa mikasika an'izany hoe tsy misy mifamatsiam-bola de tsy fantatro hoe zany jerevan'izao fa mifamatsiam-bola ao de ao ary ho tanteraka ary ho atao ny fifidianana ary rehefa miresaka fifidianana tsika de ny vahoaka foana ny tompo-teniny farany ary zay ny teneniko hoe miroso tsika fa tsy mihemitra ao anatin'izay fikarakarana ny fifidianana zay. Andriamato filoha volam-pirenena no resahana, volam-panjakana no resahana ary volam-panjakana ihany koa no tantanana. Tany amin'ny faraparan'ny taona 2024 anisan'ny tohan-kevitra nentina tamin'izany fotoana izany mahakasika ny loharanom-bola anatanterahana ny fifidianana hoe any amin'ny LFR 2023 no anitsy an'izay teti-bola anatanterahana ny fifidianana izay satria raha 700 miliara ariary no takiny ny teti-bola notakin'ny CNI anatanterahana ny fifidianana aty amin'ny atsasany no teti-bola voaresaka amin'izao fotoana izao eo anivon'ny exécutif Andriamato filoha raha antsika teo ihany koa ny basket fond zay nanomboka 3 tapitrisa dolara aloha hatreto zany no voaray aiza ny vola anatanterahana n'izay fifidianana izay mba tsy isin'le hoe ao anatin'ny vahiny moa Andriamato filoha dia misy ihany koa ny mpanohana anao hoe akinina amin'Andriamanitra ny fanatanterahana an'izany avy aiza ny vola anatanterahana an'izy io satria raha ny teti-bola voaka ny CNI ihany koa dia efa 700 miliara ihany koa ny lany tamin'ny fanosana ny mpifidy vola avy aiza no anatanterahana an'izay fifidianana izay. Volam-panjakana i Abraham Razafy ao efa ao anatin'ny misoratra mazava zany ao anatin'ny loi de finance tsika koa nefany eo anilan'izay de misy ny basket fond satria noho ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena vahiny de efa niteny ny Union Européenne zao fa andray anjara ao anatin'izany fanatanterahana amin'ny fifidianana zany tsy misy zany resaka hoe olana arabola raha mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana izay.
afaka manome tena antoka ve raha hoe tsy misy a tena manome toko ve anao fa tsy sorabola fotsiny a satria tena ahany maro lo izy a 143 milliards ariary ny budget napetraka ny CNI tany am-boalohany Andriamatoa Filoha dia nahenona ho 80 milliards ariary izy io. Raha nitatitra voaranay Real TV Madagasikara dia ny 70 milliards ariary no anjara ny fanjakana malagasy, ny 10 milliards ariary no avy amin'ireo mpiara-momba nantoka amintsika. Hatreto ny participation ny bailleur ao amin'izay basket fond dia maranao zay Andriamatoa Filoha ny fantatra aloha dia hoe roa tapitrisa euro, ray tapitrisa amin'ny vondrona eropianina, ray tapitrisa euro avy amin'ny la France. Anao ahoana ilay 70 milliards ariary. Efa eo am-pelatanana ve io vola io Andriamatoa Filoha sa mbola sorabola androantsika amin'ny resaka io? I Gasikara tamin'ny voalohany nga manarao ny teneniko teo hoe ny subvention omentsika ny Jirama 1400 milliards. Ka ny anaovana fifidianana 65-80 milliards atsoanana atsika manantsika. Dikan'izay consonné zany ianao aniny le fampitambavao navoakan'ny filan-kevitry ny gouvernement iny Andriamatoa Filoha fa ny fahasivy ny volana novambra ny fiodinana voaloha ary ny faharoapolo ny volana desambra ny fiodinana faharoa satria somary nagaga ny maro any satria tsy ohatrany tsy nisy resaka atao amin'ny conseil des ministres le izy mantsy a zany hoe fanamafisana ny vavanao mihitsiny zany no andrasana iteny hoe manamafy ny filohan'ny républicaine Madagasikara fa ny fahasivy ny volana novambra ho avy zao ny fiodinana voaloha mba ahafahan'ny mpifaninana ihany koa hoe io mana amin'ny zavatra rehetrarehetra profo fa manana zany lalatsainy zany ary vonina amin'izany ny fitondrana tarehanao Andriamatoa Filoha. Ya misy zavatra tsy voatery ho fantatry ny olona rehetra i Gasikara fa tsara fantatsika nareo mpanao gazety fa ny fanapahan-kevitra mikasika ny datim-pifidianana dia décision ao amin'ny conseil de gouvernement fa tsy any amin'ny conseil des ministres. Zay ny antony tany amin'ny gouvernement zany ny resaka tout ce qui est organisation amin'ny administration générale amin'ny fitantanana ny firenena dia anjaran'ny prime ministre. Zay mihitsy ny lalàna eto Madagasikara ka mikasika ny organisation ny élection zany dia au niveau ny primature zay no nakana ny décision iny dia au niveau ny conseil des ministres. Zay ny hoe manamafy an'le izy ve anao fa tsy za koa tsy miteny hoe ny prime ministre no mamoaka anazy. Manaky an'le izy ve ny filohan'ny république any Madagasikara? Za dia olona manaraka ny lalàna ka rehefa iny navoakan'ny gouvernement dia ekentsika katoavitsika zany zay zavatra rehetrarehetra i Gasikara. Mankasitraka Andriamatoa Filoha. Farany miresaka gouvernement tsika raha roto kely ihany satria ny faharoapolo ny volana febroary telo amby roapolo sy roa arivo lasa teo no nisin'ny fanovaran'ny farany teo anivo ny mpikambana sasasasany teo anatin'ny gouvernement. Io moa dia gouvernement fahenina ny prime ministre Ntsay Christian tato anatin'ny efataona sy tapany nitondranao ny firenena Andriamatoa Filoha. Nisy ny lahatsoratra navoaka ny gazety mpiseho isan'andro iray fa ny faefatra ny volana jolay lasa teo izy iny raha tsy diso nilaza fa mety mbola isy ny fanovana ny gouvernement farany zany alohan'ny fametram-pelanao raha toka irotsaka ho candidat ianao mbola isy ve io fanovana ny gouvernement io Andriamatoa Filoha raha eny ny valiny mety io hatramin'ny prime ministre ve sa mety ho mpikambana sasasasany ao anatin'ny gouvernement ihany? Ya araka ny teneniko moa i Gasikara ny fitantanana pirenena tsy kilalaon-jaza ary tsy ny olona ny velany afaka hibaiko hoe ovao ny prime ministre na ovao ny gouvernement fa ny filoham-pirenena ny mandinika sy mijery an'izany amin'ny fotoana mampety an'izany raha misy zany fa za mino fa miasitsika zao aloha dia ny zavatra ataontsika dia mamarana an'ity fempotoana zay anerahana tamin'ny vahoaka ity manasoavana amin'ny vahoaka malagasy. Na zanaty zany Andriamatoa Filoha na dia atao hoe fanapahan-kevitra eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement ny nandray an'izay anisan'ny nanaitra ny maro ny fametrahana ny antobola na ny antsoina hoe caution amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho 200 tapitrisa ariary 1 million de francs raha atao amin'ny teny 1 milliard azafady tompoko atao amin'ny teny FMG teo aloha izany
Ny fanontaniana Andriamatofiloha avo efatra eny raha oharina tamin'ny taona 2024 izay antobola na ny caution izay anisan'ny angatahan'ny ONG ny firaisamonim-pirenena maro ihany koa ny asinina hoe plafonnement an'izany fampelezan-kevitra izany sy ny sininy mangarahara. Ianao ve anisan'ny mangataka an'izany ihany koa aiviaizany vola mety ampiasaina ao anatin'izay fampiasam-bola amin'ny campagne électorale izay sy ny fomba fijerinao an'izay hoe fahalafosany na tsy fahalafosany ny caution na ny antobola amin'ny fividianana filoham-pirenena izay. Ny mikasika ny caution dia tsara ho fatatsika moa hoe natao 200 millions d'ariary izy io, zay ny fanapa-kevitry ny gouvernement. Ny fifidianana farany teo moa i Abraham firy ny candidat 930, mety ve zany hoe 930 ny candidat? Ara-dalàna zany tompoko. Ara-dalàna. Mety dedavinaareo zany mbola tokony ataony any amin'ny 10 na 90 any ny candidat raha ohatra ka ena lay caution. Zany hoe efa fanilihana sady ho an'ireo tsy manam-bola zany Andriamatofiloha. Zao ny fanazavana mazava ho azy. Ny caution jereo tsara fa talohana metrahantsika ny CENI dia ny candidat rehetra no miantoka ny bulletin, manatota ny bulletin zany ray zay, zany hoe participation iny amin'ny fanatotana bulletin, mba tsy sina candidat mialatsiny miteny vahiny farfelu satria ny raharaha-pirenena oa tsy kilalao. Aleo ny voaka malagasy safidy an'izay olona jerefo na nivelany ane raha tsy manana olona miparene anao élu maro na lalantsika ary zay koa tsy afaka milatsaka. Misy olona ane tsy manana toko politika koa fa milatsaka ho filoha zany dia fa tsy mety azonareo zany. Ka aloha mba zay olona manana base, olona mba manana ny maizy azy, ny olona manana ny stature, manana programme no ilatsaka filoham-pirenena. Ka iny mikasika an'le caution lazainao iny participation iny, fa rehefa mihoatra ny 10% ny vato azony dia miverina aminy ane iny. Ka ndika an'izay zay olona manana eritreritra fa mety ho latsaka ny 10% ataoko angamba fa tsy mety kosa ilatsaka filoham-pirenena. Makasika le mangarahara sy ny plafonnement na campagne électorale. Ya, ny resaka plafonnement zao no lazaiko aminareo, matetika tsika mitady olana sy problème mba mantany satria nareo manao recherche fa nanao recherche ihany aty amin'ny pays, aty amin'ny continent africain. Tsy misy ane firenena anankiray azy misy an'izany hoe plafonnement zany, ary sarotra no manaraka an'izany. Fa kosa sika eto Madagasikara dia nametraka no hoe ny candidat rehetra dia manana ny compte de campagne, manana ny trésorier de campagne. Ny candidat rehetrarehetra dia manao ny enregistrement, manokatra compte bancaire hoe reto no ampiasain'ny vola ampiasaina amin'izany campagne zany. Dia hitao zany fantatrao fa za miresaka amin'ireo communauté internationale reo satria miresaka an'io zay so hoe aza atao laboratoire kosa Madagasikara fa mba meo zay hoe firenena anankiray aty Afrika miplafonné an'izany campagne zany tsy misy. Ny any Frantsa ny misy satria ny any ny campagne sy ny parti politique misy financement zay ataony fitondrana. Donc eto amintsika zany isika aza no firenena tokana eran-tany, tokana no ny fangatahan'ny mpanao politika tamin'izany rehefa nanova ny constitution tsika hoe ny filoham-pirenena amperinasa zay candidat dia midémissionna roa volana alohan'ny fifidianana. Dia mba tiako mihitsy raha mba hampiarina eraky ny Afrika io dia hitantsika hoe manaiky very zareo sa tsy manaiky hoe mba mametraka démission 2 mois alohan'ny élection koa ny filoham-pirenena zay milatsaka ka candidat. Tiako lazaina hoe efa misy dingana goavana be zany ny apetratsika eto hoe mba hisiny ny fidoviana na ny égalité de chance. Ka aleotsika tsy hamorona
débat hafa fa ho an'izay faninana efa misy midéclaré candidat de aloha ny vahoaka ny tsara vahoaka ny misafidy makasiraka andre matofilo na izanatra anazy nefa nararoatra iresaka politika kely ihany efa miresaka fividiana antsika ny antony anisan'ny atao hoe fotoana tsy nahafahana ny fampiresaka taminao nga mataoriana ny raharaha motion de censure raharoto kely satria tsy mbola naheno ny valiteny filohan'ny repoblika andrinina raha joela mihitsiny mbola ao anatiny ataontsika hoe fanakiana maro anao ihany koa ny amin'ny ambara fa manitsakitsaka lalam-pandrenana ny filoha tamin'ny volana desambra 2024 ny fafito ny volana raha ny marimarina koa andry mato filoha dia ndroso tamin'izay ataontsika hoe fitsipapitokisan'izay ny fitsipapitokisana ny gouvernemanta izay ny solombavambahoaka na tratratrany amin'ny 5% nisony izay voangana tamin'izany ary solombavambahoaka IRD no maro anisa izay fantatsika fa manaradia amin'ny fitondrana no isan'ny nanaosinia sy miaradia zany atao anatin'izay 5% izay fantatra nefa andre mato filoha fa atao hoe nosakananao filohampirenena fitsipapitokisan'io na misy aza hatreto ny ataontsika hoe fanambarana fa hoe tsisonianay tsisoniana indray tsika aloha eto tsy manana sary manapirofo ao anatin'izany rehetrarehetra zany saingy ny solombavambahoaka kosa zany ny resaka fa hoe ny filohan'ny repoblika mihitsy no nitarika ny fivrina io izay voarara ny lalam-pandrena zany araky ny andininy fa 4 andre mato filoha izany hoe nanitsakitsaka ny lalam-pandrenana ianao rehefa nanome toromarika azy ireo amin'ny anajanonana n'izay fitsipapitokisan'izay tsotra ny fantaniko andre mato filoha hoe sanao ve ny anohitra ny ataontsika hoe fitantaran'ireo solombavambahoaka marobe izay nanatro maso ka ilaza-pahabe maso eto androany eo anatrehany voaka malagasy ianao fa tsy nitarika ny fivorina io nambara fa hoe tao amin'ny arena ivandro no nanaovana azy sa manaiky ianao fa nitarika ny fivorina niarana tamin'ny solombavambahoaka itopoka i Gasikara zany dia misy ny vondrona na ny antoko politika hoe IRD zay nahalany solombavambahoaka be ny tanàna sénateur mba ameo andinin-dalàna kely aho hoe tsy afaka ataoko no manasana miresaka amin'ireo député reo tsy misy ka aloha tsy avilivilitsika hoe nanitsakitsaka ny lalam-panorenana rehefa zay no afaka teneko zay le andinin-dalàna andre mato filoha raha sitraka ao lalam-panorenana référence eto ny article 94 Constitution de la 4e République. Le président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat. C'est une voisuratra topoka. Message io azavahiziko aminao i Gasikara communique par message rehefa misy lalàna hodiniana rehefa misy lalàna ho voteny dia tsy afaka ny filohan'ny repoblika mi-influencer hoe ty atao na ty atao fa kosa tsy misy andinin-dalàna ahoana moa Gasikara ianao hoe manana député dia tsy afaka anasan'ireo hiara sakafo amiko tsy afaka anasan'ireo hiara hijinijinitra sy tafatafaniko sa hoe zay na rehefa filohan'ny repoblika dia tsy afaka mifandray sy mifampikasoka amin'ny député na amin'ny teny hoe mba hampandrosotsara ny any amin'ny tanàna anareo mivory miaraka amin'ireo foana inona ny problème any amin'ny misy anareo inona zavatra tokony hampandrosoana anareo tsy misy afaka anakanana amin'izany ianao miteny teo hoe manitsakitsaka lalam-panorenana tsy manitsaka lalam-panorenana Andro Rajoelina no hososena sy hitsakitsahana ary tsy ajainy ny mpanohatra fa za tsy manitsakitsaka lalam-panorenana ary ao anatin'izay zay no le sotoavitsika mihitsy ankehitriny no very ny sotoavitsika satria tsy misy tsony ny fifanajana tsy misy tsony ny firaisakiny ary zay ny joroko za dia mampitambatra ary ampitambatra foana ny malagasy tsy anavakavaka ny faritra za misy miteny hoe nao merina za merina fa ny rahako ihany koa ny aopoko dia côtier sady merina ny côtier zany ary fantatry ny any amin'ny lakôty zany fatany vo mijoro ianao dia fatany hoe tianay ty sa tsy tianay fa fantatry ny any hoe Rajoelina tiany zareo
fa manaiky anao zany fantatany fivorina avy andre matofilo farany teneniko hoe amin'ny gasikara par rapport an'izay zavatra ny teneninao zay alohatsika mba manaja ny tenin'andriamanitra zay isaritako amintsika amin'ny teny soratra masina amin'ny romanina 13 1 ka hatramin'ny 2 foy olazaiko amintsika dia hoe aoka ny olona rehetra samy manaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'andriamanitra. azafady izy mirahalahy lao ngambany a fanontaniana rairay avy sisa satria efa amin'ny 1:00 alina izao sao efa sao tsisy ho tafafo maraina ny olona hiasa raha pitso alatsinainy azafady indrindra amin'ny orako raha sitraka ao satria misy anankitelo le fanontaniana sa raha ho alefako atambatra sa ho ataoko anankiray Andriamatofilo faraparanatsika ho faraparanatsika izy za namandra-parain'ny andro ary niresaka aminareo eto afaka mifampitafy fa nivoaka malagasy ihany koa zay afaka manao émission afitsika fa araka ny teny miora tao aloha fanontaniana ray avy napetraka reo amin'ny rahalahy dia ho faranatsika ny fiarahantsika. Merci. Tsy maintsy misafidy amin'le safidy fanontaniana anankitelo Andriamatofilo ary toy an'le motion de censure napetraka teo dia ny raha nahita ihany koa fa misy ny atao hoe tsy fahatanterahany ny fionana eo amin'ny solomavambahoaka sy ny gouvernement tanany séance de question réponse izany tiako antanina izay eo ihany koa anefa ny fitsipahana ny fandravana ny mpikambana sasany eo anivon'ny promaharitra eo anivon'ny anteny mira pirenena tsy nahatratran'izay isa izay aloha ny solomavambahoaka ary mbola nijana eo amin'ny toerana ireo mpikambana sasany eo anivon'ny promaharitra ireo ataoko anatina fonteny satria fanontaniana ihany ny atrapetrako Andriamatofilo ty fanontaniana anankiray ty raha irotsaka vidina ho filoam-pirenena ianao manana candidat izay efa fatapatatra ve na atao hoe potentiel ny fitondrana amin'izao fotoana izao ka hoe atahorany manokana ary indrindra misy ihany koa ny manamarika mahakasika ny fifandraisanao sy Andriamatoa Mamy Ravatomanga izay misy milaza ihany koa Andriamatofilo fa ilatsaka ho filoham-pirenena asa moa marina zany sa diso manahoana ny mety ho fifandraisanareo amin'izao fotoana izao. Mikasika ny le resaka lazainao teo ny ao amin'ny assemblée nationale ny antoko zany dia misy fitsipika ary ataoko angambany fa raha olona lany tao anatina vondrona iray nefa manohatra ny asa zay atao sy apetraka dia tsy misy éthique politique zany ary rariny ny tao amin'ny député raha ohatra ka nandray ny fepetra mikasika an'izany satria zay l'éthique politique zay neny tsy misy eto amintsika satria lany tao anatina vondrona sy antoko anankiray nao nefa manohatra sy anohatra sy faninana amin'le vondrona tsy mety zany zay ny zavatra anankiray. Faharoa mikasika an'le hoe candidat ho toanana sy ny candidat hafa zay teneninao tsotra fotsiny teniko i Abraham Razafy betsaka ary maro ny olona makaty any président Andrazoely raha izay ny mapara na ny IRD dia manana rafitra manerana ny Madagasikara faharoa zay noho izany tsy matahotra fifidianana fa vonona miatrika fifidianana ny fifidianana député io na ben'ny tanàna na sénateur na fifidianana rehetrarehetra afaka milaza aminao fa matanjaka zany antoko zany fa zao tsy antsika zao ny atsika aloha zao dia hoe ahoana ny ampandrosoana ny Madagasikara ahoana ny asa tokony mbola hovotaina inona ny zavatra mbola tokony hotokanana inona ny zavatra mbola tokony ho areniny zay ny zavatra lahara-pamehana amintsika amin'izao tsika miteny zao. Andriamatofilo
satria fanontaniana ray moa zany a tsy mifanalavitra n'izay fanontaniany Abraham Razafy zay a nisy fanontaniana ihany moa teo napetrany mahakasika ny PDG Mamira Vatomanga tsy voavaly fa tena marina tsy ny antoko ERD tsy ny vovonana ERD na ny antoko TGV no ametrako ny fanontaniana fa ianao filoham-pirenena Andrinina Rajoelina mihitsy satria raha miresaka politika tsika dia tsy maintsy zay no fifaran'ny resaka ary mahafinaritra mahita an'ireto satria porofo mbola be mpanohany ianao a nampikambana ny gouvernemanta na ireo solombavambaoka sy ny maro hafa manatrika eto ny mahagagana fotsiny zao ny ray aman-dreny Norbert Lala Ratsirahonana zao ohatra ny tsy hitaka eto asa mety tsy miaraka aminareo intsony ve satria ina ny antony tsy mahita anazy ny fanontaniako Andriamatoa filoha dia tsotra ho candidat ho filoham-pirenena ve ny filoha Andrinirina Rajoelina satria ny 17 ny volana Aogositra ho avy zao a no hisokatra ny fametrahana ny antota taratasy organisation ny RD sy ny TGV aniny fa ianao mihitsy ny miandry an'izay ny vahoaka malagasy androany miandry an'izay ny mpanohana anao androany mbola ho candidat ve Andriamatoa filohan'ny Repoblika ao amin'ny Real TV a dia mampiavaka ny hoe eny satsia raha sitraka ao Andriamatoa filoha mba ho eny satsia saingy ho ny tompo rehefa mivavaka tamin'Andriamanitra hoe aoka tsy ny sitrapokony atao fa ny anao a faniriko mba eny satsia ianao mamaly azy Andriamatoa filoha mankasitraka tokoa. Resaka fividianana no fanontaniana apetraka ao i Gasikara hoe ho candidat ho filohan'ny Repoblika amin'ny fividianana atao amin'ny 7 ny volana Novambra ho avy zao ve ny tenako. Raha resaka fividianana zany a dia ny vahoaka malagasy zay ampitoana no misafidy zay hitatana ny firenena ka ataoko farariny sy hitsiny raha ny vahoaka malagasy no amezako an'izay valiteny zay fa tsy Gasikara. Makasitraka Andriamatoa filoha makasitraka anao manokana vahoaka malagasy moa no mijery atsika androany fa tsy zare tsy sikatry anao rery nefa makasitraka tompoko. Misaotra nareo mirahalahy misaotra anao Andriamatoa filoha adiny 3 latsaka 4 minitra zay tsika no niresaka teto alonga mba mena teny famaranana ianao Andriamatoa filoha amin'izao alina izao. Misaotra anao miora misaotra nareo telo mianada nafinaritra tokoa ny jinijinika teto ary makasitraka ny vahoaka malagasy tsy vakivoly ihany koa zay nanaraka naharitra n'izao fandaharana zao hatramin'ny farany satria adiny 3 ary tsy hitatsika fa nandeha aingana ny fotoana no nanaovana an'izao jinika tafatafa sy nametrahana ny fanontaniana zay napetraka teto androany. Isorana ihany koa ianareo rehetrarehetra ianareo ray aman-dreny olobe ampanjaka zay avy lavitra tonga eto maneho ny firaisakina ny firaisatsaina sy ny firaisakina amin'izao fotoana izao ary isorana ihany koa ianareo rehetrarehetra zay nanatrika itony ao nareo olombofidy olombotendry ny mpitandro ny filaminana ny solitena ny mpandrarana nareo fikambanana maro isan-karazany nareo tapaka sy namana betsaka ny olona naniry andray anjara sy ho avy eto amin'ity toerana ity nefa moa voafetra ny zakan'ny trano ary tsika reto zany no manatrika eto. Ny teny amaranako anazy dia tsotra raha misy faniriny tokony holazaina androany manoloana ny vahoaka malagasy dia ho tanteraka ny fikasantsika rehetra ny faniriantsika rehetra ampandrosoana nyty nosy malalantsika ity mba iray iny isika tsy anaiky ho zarazarainy fa kosa dia hitambatra ho iray fo ary ny faharoa dia tsotra tsy misy asakana ny sitrapon'Andriamanitra. Sotra tompoko lahy makasitraka tompoko lahy.
eny ary dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy namarana ny fandaharana teto amin'ny televiziona malagasy ny radio Madagasikara ary ihany koa ireo ainao manjery tsy miankina manerana ny nosy dia mametraka ny veloma mandram-peonao amin'ny manaraka samia tsara tompoko lasy tompoko vavy